sidra mpiainana ida sioly ary liva miaraka amin'ny falsy rakoto no anome aina ny tantara. Tovorazana mamonjy no nandray feo, anjary liva no nanady tosy. Ty fahantrana mainjady amintsika ary tiana. Dia ho toy izao foana ve no fiainantsika? Tsy kitay tsy varomaina lava izao. Fanampin'izay dia tsy mba manana na dia taminga kavana akory aza. Mampalahelo hoe ny fiainana nefa ty misarotra andro manalina. Ny asa atao tsy misy fa dia io varobarotra sy fanerana zavatra olona fotsiny mba hiainana. Mba roviana ihany ary tsika reto vao mba ho tafita toy ny sarambabem-bahoaka. Aoka rery zany fa mila mahavaky foa mihitsy ngiza amin'ny tolokonao zany. Hitanao fa mba miezaka ihany saingy inona moa no atao io? Mbola mitody damosina amintsika angamba aloha ny vitana zao e. Mino kosa fa hanirina any tsy maintsy hiratra ihany no masoandrom-piainantsika. Ka hiandro roviana ihany ary sika vao tonga izany andro zany. Zangy ery tiana ka efa manomboka ho kivy mihitsy amin'izao fotoana izao. Aza mora kivy toy izany rery sandy tsy mety angeny resy tsy miady. Fa raha mbola velona koa ny aina dia tsy maintsy mitolona foana. Ketraka ry ary tiana. Efa ho 5 taona nge izao no ny fanambadiantsika sy ny tolomantsika tamin'izany. Nefa dia izao mbola mijaly izao foantsika. Ianao ty mbola tsy mety mahita asa foana. Za raha teo moa dia tsy afaka manao ninina fa izao marary lava izao. Ka ny sainao mihitsy angeny tena mahatonga no arary lava foana toy io ry sandy. Izay ny tenenako anao hoe mba amboary ihany ny sainao fa aza dia miondrika lava amin'ny fahoriana toy izao. Marina tsy anahirana anao raha mitoy izao marina. Ho aiza raha tokelitsika za raha toka maninina eo ianao. Ka tsy hitako angery tena izay fanamboarako ny saiko e. Izay atao rehetra ty to tsy misy mety daholo. Izany no le atao hoe izay ale rehetra maneno sahona avokoa. Tsy hitako tsony izao rato dia tsy mianatra fa dia lehibe ny tanàna eto fotsiny. Aiza moa izay vola ampianarana azy io? Ka ny hoanina aza moa ty mila tsy ho hita fa ny anao tadiavina an'io ny rapitso koa tadiavina rapitso. Tena lalina mihitsy marina. Ka zao koa nge sika roa koa moa tsy mba nisy nanana diploma fa zara raha mba nahay nanoratra ny anarantsika dia fa mijanona no tsy fisiana teo amin'ny ray aman-drenitsika. Ka izany mihitsy angeny tena makivy ahy. Dia lovaina koa ve izany toy ny fahantrano toy? Kosa ry sandy tsy misy mandova fahantrano izany re. Hipotra eo ihany no masoandrom-panantenana rehefa tonga ny androny. Za aloha dia efa tsy mba manaterana izany intsony. Eto azy tia ny trosan'olona rehefa mitambatra be mila tsy ho voahilikako. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika hivoatra amin'izany hoy izy ianao ka? Raha itsika manamboatra ny saintsika sy mandamina ny ataontsika ry sandy dia ho afaka tsika. Ka tsy efa nanao ohatran'izany foana ve tsika hatramin'izay? Kanefa arakaraka ny anaovantsika an'izany aiza no toa vao maika mampitsoka atsikako. Naly izao dia vao tonga teo koa ny tompo-trano nitaky ny ofa-tranony. Ianao nefa tsy nitondra vola afa-tsy hisakafontsika ny hariva ihany. Ka ny olana ne tsy nisy asa azo natao mihitsy ange androany ry sandy. Tsy mba nisy nampivarotra akory fa dia ny batabata hitan'olona atao tsena atao fotsiny nahazahoako an'ireny voly ireny. Ka manina moa tsika raha miaraka mandeha any an-tsena? Sitrany inge mba misy fidiram-bola roa fa dia ianao rery any no mandeha ka aiza moa ny tsokely ny vola miditrako. Ka tsy mandeha aza ianao ty ry sandy. Aretina mahazo anao ka maika fa ho reraka any. Tsy vao maika ho loza ny ahazo antsika eto. Sady raha hiaraka amiko ianao dia atao aza indray ary radoka. Iza no hipetrahany eo? Isika nge tsy mba akaiky tanàna ka mba hoe ho jerijeren'ny olona eo izy. Isika tia andoha asa aty ka aiza no hita azy aty. Ka raha entina miaraka amintsika izy. Eny dia aiza ary no ametrahana azy ihany. Sady ho ara koa ve ny dongy ataony io raha mahita karazan-javatra ny tsena any io. Dia mba niangatra tokoa mantsy ny vintana ary tiana ka. Raha mba nanana ray aman-dreny mpanankarena mantsy tsika toy izay angamba dia tsy ho toy izao akory ny fiainantsika. Ataona rery sandy fa izao angamba ny falahatra vao tendro antsika. Tsy maintsy miady sy mitsemboka vao mihinany. Mba hananana ihany angery dada sy neny saingy tratran'ny reny tsy fahasalamana talohany nahafatesan'ny reny dia reny tapitra tsy nisy azo ny raisiny reny tsony ny fananany. Aza mamisavisan'ny lasa tsony re ianao ry sandy fa aleo hidinika no avy ndraika. Ka hiaraka amiko ary ve ianao e? Izay ho any tena fanariko e.
aleo aho iaraka aminao dia mba izay tsy hitanao ange mba hitako hoe andrahoako voamaraina be ny sakafon-drato dia efa fonosiko ary rehefa tonga ny atoandro dia mihinana fotsiny izy isa fa tsy hanao ninina ange. Dia mino ve ianao fa ho vitan'izany? Ka tsy isy zavatra ho ataony ange tiana fa milalao fotsiny izy izany ve dia tsy ho vitany. Ary iza indray ara ny ambiny azy ato ka? Tsy manina re izany fa afentsika daholo ange izay zavatra mety ampidi-doza ohatra hoe ny avikasika, ny antsy sy ny sisa. Rehefa fantatra hoe mety ampidi-doza izany dia asitrika daholo. Asa re ary ny fahasalamanao nefany mampanabe ihany ingeny aminao Tsy maninona re afa-aza be eritreritra ianao ry tiana. Ianao visana rehefa avy any ingeny tena mampatahotra ary sandy. Apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra mandrakariva ireny fiainantsika dia ho lava ary izay ataontsika. Ka roviana ara no kasainao andehanana iaraka amiko Ka raha pitso ihany re izay ihany fa nga andro roviana indray ry tiana. Ay ka so ary andrahoina maraina ary ny sakafon-drato kely. Ie tanteraka ihany lany fanireko amin'izay angamba mba ho bebe ny vola miditra amintsika dia mba ho voloantsika nova trano sady mba hisy ambom-bava kely ny sakafo ato trano. Ka faly amin'izay zany ianao zao? Ie tena faly tokoa ary tiana. Tena tsy aloha vetsika mba misara toerana fa tsy hitambatra toerana anankiray ohatran'izao sao na tsy dia any toeran-kafa koa mba mety mahita zavatra hafa ataoko ako. Mandehana ary ianao fa za moa efa zatra eto ka aloha tena mitady karama eto mantsy manao an'andron'izay ihany fa rehefa sendra misy dia tena vola be tokoa. Ay ka mijanona eo ihany ary izany ianao hoe aleo andeha hianavarabaratra any sao dia mba any kosa no mba vintako. Ay dia rehefa mba mahazo kely dia minana hanina aloha fa mbola mila fanohanana ange no vao avy narary io ary raha sain'olona mibata entana mavesatra dia aza mamono tena mihitsy aloha fa aleo aza misahirana miantso aty ka. Ka raha efa tsy totsony ianao dia ahoana? Dia olo-kafa fa aza bekirina fa manimba ny fahasalamanao re izany. Eny ary fa dia lasa izany. Andraso kely aloha sandy rehefa hitanao fahariva tokony amin'ny 5 ihany dia miverena amin'izay fa sao tratralina aty ka voendaka ry zalany ireny kely efa azonao indray mbola alana aminao eo. Ka nga misy manao an'izany aty ry tena? Misy tokoa ka efa samy manao izay hinanany daholo inge zao ny olona ka na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona azaony an'izany dia ataony ka tandrena tsara ihany aza dia mahatokotoko olona loatra ianao. Ena rehefa hitandrina dia eto ihany izany ny fotoana rehefa hariva. Izay indrindra ary aza diny koa fa afeny tsara izay vola azy fa aza apetraka amin'ny paosy marivo sy atemaka tohitony. Ena ary rehefa ianao koa dia efa be fanahiny iry za ve dia zazakely sa tana voaniakatra. Eny ka fomba ihany eny manafatrafatra ka lasa amin'izay aho izany. Izay fa dia soava ty dia mahazaho vola be re. Misaotra ry tiana dia ianao koa. Mba nanao ahoana ary izay miasa tiana androany fa za aloha reto mba nahazo kely ihany tamin'ireny lamban'olona nentoako ireny. Ho gaga angamby tiana zao raha mahita an'ireto. Izy mantsy dia efa mihevitra fa tsy mba mahay ninina mihitsiko. Ndry fa inona ary izao hitangoronan'ny olona izao? Misy miady ve sa misy mpangalatra tratra? May fa atao olona vonon'ny olona fa nanenina aleo ihany dia anatony eny ihany. Fa hoaizy ianao raha matotia ny olona aza miezaka mandositra ka ianao indray no misisika ho any. Fa inona kainy ao?
olona nangalatra re io tangoronanao io ka inona no andosirana an'izany tsy aleo aza mba jerena sao dia mba olo-pantatra sao olo-pantatra tokoa rehefa tondrono namany eo ianao sady efa mikandrakandrana be angeny masony ao anondro izay mifanojo aminy ka ny olona koa ve dia adala no sambotrabotr'olona tsy namany akory tsy te halalanaizany ny olona izay tondrono fa namany eo dia avy hatrany dia darofan'ny olona koa fa ataovy fa dia efa tsy mandeha raha mihitsy ve ry olona ireo no manao olona ohatran'izany mba olombelona ohatran'ny zareo ihany koa nge io efa milaza aminao ao fa tsy te halala ny olona zaho angera matotika efa samy romotra daholo ny olona za raza misy zavatra kely toy izao anarotana efa mafy loatra koa angamba ny fiainanako ka na dia mafy manao ahoana aza ve dia samy madinika sy mahantra indray ny fandripatsy tsy izay hitovizana amin'ireo mpanambola ve aza ny tokony atao fa dia fanipaka toerana ohatran'ny valalakaroneto ry madama enao angamba mbola vahiny amin'itony toerany tony ka manao an'izany eto angeka na vao mifandonana misy tsy fanarahana kely fotsiny aza dia efa adiny hafaran'izay dia tsy mba misy fifandeferana mihitsy izany tsy misy an'izany ho afa na iza ka ahitana fahadisoana dia tsy maintsy hiara amin'ny fitsaram-bahoaka toy izao fitsaram-bahoaka izao ve natao hoe fitsaram-bahoaka mamono olona izao no isiko fa ngahy ianao vahiny eto ka tsy mbola nahita ny toy izao mihitsy eny tsy dia hoe vahiny akory fa mba ponina eto any sanginy toy izao aloha mbola tsy hitako dia tsy hoentina any am-polisy izany izy io fa dia ho vonoina toy izao fotsiny dia ahoa ka lazainy zareo inge fa votsotra foana hono reny mpanao ratsy reny rehefa lefany endre ka dia ireo aloha nalan'ny fony eo fa rehefa aveo io mbola ateriny any any ka hitanao ino izao efa ho taritiny zareo hoany izao izy inko ay tona ratra be andriamanitro mandrafo misakisa ianao so mba voavoaka amin'ny olona any koa tena mifindratanteraka mihitsy inge izany endriny ray manontolo izany zany raha fantatra tsony hoe izy ino na izy melahy teo ahy ianao fa sao dia ianao koa nge ny voaroroa eo lasa rehefa hijanona eo ianao ka tsy te hahita loza aminao eto dia lasa tokoa izy maro tsy nisy na dia kely akory aza fomba nitsetran'ilay olona to dia izao tokoa ve ny fiainana ty tsy mba misy mifangoraka izany mihitsy sandy ay fa inona no ataonao eo ay tiana tsy hitanao nga ty andro efa manomboka ho arivo ty andao ody fa ny zazakely izay miasa na maninona any fa ahoana ny nahitanao aty eo fantatra fa tsy maintsy eto mahitako anao ka efa haiko mantsy fa tsy maintsy variana amin'ny olona dahoan'ny olona teo indray izao ianao ka nampalahelo ahy tsy inona ilay olona teo dia hoentinaiza izao izy ho any amin'ny polisy fa ho aiza indray ary andao amin'izay hoe fa efa ariva ny andro ka zany ko ve nampiasainao aloha fa hono aloha ohatrina izao mba azonao nahazo misimisy any ary reto rytiana misy mba ho sakafontsika anio ariva aloha aiko za tsara zany tsy tena navoasa zany ianao izany ange ho any ilazako aminao hoe mba ento aho fa tokony ahita ny sakafontsika ay aho mba farafaratsiny nefa dia hipetrapetra fotsiny ao an-trano ka dia tamana zany ka mbola mihevitry ny verina ty any izany mihitsy nko tsy hijanona ntsony ary tiana fa efa nahita ny tsirony zara koa aza mba navelanao ka andao ary sady mba atao matsirotsiro kely ny loka fa misy azy zao rato kely ao efa ho tongo ty ny fahavaratra ry tiana kanefa tsika reto dia tena misaringo boridamba mihitsy na dia tapaka elo anankiray akory aza tsy misy atao amintsika atao ahoana koa ny fitadiavana amin'izao fahavaratra izao ka tsy maintsy mandeha foana ary sandry na ririnina na fahavaratra ny vavanga mahalala hoe fahavaratra angety ka mba handefitra fa tsy maintsy mitady ny ataony foana izy fa izao ary tiana nisy madama izay ho any nividy entana tampoka androany tsy zaka ny entana dia za ihany no karamaina anatitra azy tany an-tramony ay dia nisy inona indray hitanao tany nilaza izy fa tsy manana mpanampony ka raha mety aho dia ho raisiny ao aminy sady efa nilazainy ahy fa tsara be ny karama kosa dia ohatrinona izany tsara be izany sandy 2 alina ariary isam-bolana 2 alina isam-bolana eno ka ahoana manaiky ianao sa tsy za aloha sa mbola nanampaka fa mbola mila teny rana aminao
le koa no mantsy ny maty dia teny rana mpivady fa ny ombo ny maty teny rana bokon'olona ka izay no endrasako anao vao hanapa-kevitrako. Ka isotra an'izany indray very sandy a, mba hofarintsika daholo ny trosan'olona amin'izay ary ny sakafo angamba mba tsy dia hijaly loatra isika. Ka raikitra izany fa raha-pitso ihany dia nasain'ny verina raha tapa-kevitrako. Raikitra izany fa tsy misy tokony hampisalasaly fa ny any mahalasa saina kely ady ny amin'ny fahasalamanao ho vitanao ve izany asa trano izany? Atody olo nge na borosy trano na sasalamba amin'izany. Tsy maninona rehefa tsy moramora koa angeny mitady voly. Ny valala aza ontsy azo raha tsy andrinilika ko maika fa vola be toy izany. Dia tena tapa-kevitra ve izany ry samy fa hiasa ataoko? Izany efa nolazaiko anao izany madama. Nago. Fa ny mba notaniako anao azy zao dia hoe lamban'olona firy moa izany no sasako e. Tsy misy firy e. Ny ahy ihany satria hitandria amin'izao fa tsy misy olona miara-mipetraka amiko ange ato e. Any an-dafy daholo ange ny zanako e. Ay vari. Matoa angamba miampy ny lambandry dia misy tongeto angamba zareo. Saingy amin'izay fotoana izay kosa tsy maintsy manome porobarandry zareo fa tsy manao fotsiny akory. Mazava? Mazava madama ka. Eny ary ka andao fatoroko andry avokoa ireo zavatra voalazako fa ataondry ireo e. Mbola maika hiasa mantsy. Dia zariry ve izany moa madama no eto amin'ny atoandro? Tsy ndrirery akory fa misy gardien ihany ao ka. Saingy izy miandraikitra ny tokotany fa indry kosa ny ato trano. Mbola matahotra avy indry e? Anka tsy matahotra akory madama ka. Ay, tsara izany. Fa madama Bakoly aloha nanarako e. Fa matahotra izany. Ie, tsara ho fantatry ihany izany. Ary bary kosa le gardien e. Mbola ampifankafantariko eo nareo rehefa avy eo e. Mba ho tsara fanahy ihany angamba ity madama ity izany raha ny fijeriko azy aloha e. Fa izay ho fiovany any aoriana any tsy fantatra. Hitandry tsara daholo izay ny hevitra rehetrarehetra. Hitako tsara daholo izay. Efa fantatry ndry koa izany ny asa tokony ataondry amin'ireny ana ireny ka tokony asa tsara ndry e. Tsy mba tiako mantsy ny olona kamo. Aza matahotra ianao madama fa hiezaka hanao an'izay hafalenao a. Ho hitanao eo ange. Eny ary ka andao amin'izay ary ndry atoroko ny gardien e. Fa za mako maika andeha asa e. Ire bavahady iry izy mantsy. Izy ary sandy no bary mpiambina ny tanànantsika. Izy kosa ry bary no sandy mpanampy an-trano ato. Dia faly mahafantatra anao izany ry sandy. Efa manambady moa ve izany izy io madama sa tsia? Asa tandrefa efa manambady izy sao adalainao eo. Asa moka. Sady tomasika ihany ny vadiny. Fa vazivazy daholo ihany aloha izany reto fa aleo andesa ho tary eo ny resaka bary akory tsy ho vita eo. Mandram-peo ary madama ary misaotra anao fa nahazo namana e. Kanefa tandreo sy olozanareo miresaka fotsiny ka tsy ho vita ny asa. Tsy andeferako mihitsy izay Aza matahotra ianao madama. Tsy ianao an'izany eo koa fa mba resaka fotsiny eneny azy. Izay fa lasa za koa ngamba mba andeha hamonjy ny asako fa dia sao tsy hahavita raha entiko mbola betsaka ny ataoko. Andraso aloha sandy misy zavatra kely tiako lazainao fotsiny fa andraso kely anie. Ka lazao ainka anary fa sao dia tsy ahavitako ninnininy izany. Zao toy ny fanaona isilay mpanampy talohanao teto izay dia mba aoka isika hifanara-tsaina tsara aloha ka ny hoe mifanara-tsaina tiako lazaina anao dia zao ka mba mifanafinafina kilemy izany mba mifanotohan-tsy ho lavo ve raha izay no azo lasana azy. No hoe hifanotohan-tsy ho lavo angamba dia azo atao tsara ry bary Nga izany ko. Fa ny hoe hifanafiko lema indray aloha
indrindra fa hoe amin'ny ratsy dia tsy mba ekeko mihitsy kosa aloha izany so dia mba voa mantsy izany ka izay no tsy tiakoko za nge efa mamelom-ba dia manjanaka raha sanatry misy mahavoa eo dia ahoana izany ny amin'ny zareo ka izao izany dia tsy misy olona tonga lafatra koa fa samy mba manan-kilema kely daholo anie ny olona rehetra eny fanahinao io azako eny za nge tsy mandaha izany fa marina mihitsy izany saingy tsy dia atao mba toerana loatra eo amin'ny fiainana izany fa mba mezaka kosa ny mba hoe hanao ny tsara sa tsy izany izay fa lasa aloha mety tsy ho azo ifampirarahana mihitsy ty sandisandy ty ra izao no misy nefa mpahaferiny miombina andrasany io no misy eo idingin-drambo-piakarana eo anarina izy raha mitady ho mafy loha tao mitady andrava tantana mantsy izy tiako izy indray no mitady fe azy efa zatra teto aleo fa hifanadala kely zay raha mitady ho mafy loha izy mba helinao ve ny vaovao sandy vaovao inona ry bary andeha ange hono madamy andeha ho aizy izy ry bary amangenjanany any an-dafy re amangenjanany any an-dafy ohatra sandy izy ange isa taona dia tsy maintsy mandeha any foana angamba mbola tsy nilazainy anao zany ka tena mbola tsinoko ny tena izany izy fa nilazainy fotsiny dia hoe ny zanany no mamangy azy aty isa taona eny kanefa dia izy no andeha amin'ity taon'ity aloha atao mary azy ihany ny zanany ay kosa dia ho very asa zany tsika raha zany no iziko isika aloha tsy hovery asa fa voatery andro ny fahatongavany avy any indray zao vao tena miasa misy asa eto zany ko indrindra aloha fa ny anao sandy ko tsy vo mafy azy zany ry bary inona no hoanina menakavy tena nefa mba efa mizotra sy milaminy ery ny fiainanay zao zany dia tsy maintsy hiverina tamin'ny teo aloha indray ka ianao ange mandray karama ihany fa saingy tsy izy rehetra kosa aloha mety ny atsasa na ny ampahatelo mihitsy aza mandra-pahatongany ka fa hono ary bary mety aharitra firy volana izy no any rehefa mandeha toy izao aloha izy dia indraindray maharitra 3 na 4 bolana eo mihitsy angambe dia miasany izany ataony ahoana amin'izany ka izy nge fa direktrisy miorina io ohatra izy ny lehibe eo dia afaka mametrapetraka ny asa amindreo mpiara-miasa amin'ny fotsiny izy mandra-piveriny ko sandy ahoana izay madama avikiringendry eny madama mety ilazan'izay zavatra lazainy bary izay ngamby iziko zao sandy eny tompoko efa 3 volana sahady zao ny rahantsika ny arany asa sy ny ara-mipetraka teto tsy mbola nahitako tsy ny misy ny asa nataondry aloha fa atao mba nizotra ara-dalàna ihany eny madama tatoato nefa dia tsy katro fa ohatra ny tohatra ny ova zany to lasa nanjary manao tsinambina ny asandry zany ry to lasalamborona zany foana ka manontany indry aho hoe inona ny aton'izany marary angandry tsy izany re madama fa tena misy zavatra mampiasa loha mafy amin'ny mihitsy mampiasa loha andry hoe eno ary tena sahiran-tsaina mihitsy zany zao fotoana zao ka mba azondry ampahafantarina avy zany zavatra zany eny efa tsy nataoko olo-kafa mihitsy ianao madama fa nataoko toy ny reniko niteraka ka tsy anavenako ninina ka zany dia tsy mampaninina velively no milaza n'izany aminao ka lazao ary voalaza mibary tamiko mantsy madama fa andeho any an-dafy hono ianao ka mety tsy dia hisy asa loatra eto dia mety ho ny atsasany na hoe ny ampahatelon'ny karama sisa no horaisiko ka izany ange ny tena mampiasa loha mafy mihitsy madama fa ahoana koa ary nahafantarany an'izany hono zany nefa mbola tsy nilaza n'izany na tamin'iza na tamin'iza mihitsy dia tsy fantatro re madama fa dia izany aloha ny voalazany ka tena miferinaina mihitsy aho zao eto am-pieritrretana n'izanyko mahagaga zanyko tena tsy azoko mihitsy andraso aloha fa atsoka izy antaniko izay nandrenesana an'izany oka re madama velao amin'izao ihany fa ahoana no anaovany ara toka izany no ataonao dia tonga dia holazainy fa izany be tato-bolana taty aminao ko ka tena mahagagangy izany tamin'ny fomba hoana ary nahafantarany an'izany kanefa zavatra vo noetreretiko fotsiny izany
tsy mbola nisy mbola nampirahako n'izany mihitsy ny dia tsy fantatro mihitsy aloha ny amin'izay madama. Mila fandaliana sy famakafakana lalina zao zavatra zao fa misy zavatra tsy mazava ka misy antony mihitsy zany fa tsy zavatra mandehandeha ho azy akory. Kanefa dia mbola mamerimberina aminao ihany ary madama mba aza lazaina aminy rehefa hoe za zany nainonao an'ilay izy. Fangamo efa nandrahona andry izy raha toa ka hoe reko zany dia mety hanao zavatra hafa amindry izy aloha tsy niteny an'izany fa matahotra fotsiny aso dia mba ratsy ny fiarahamonina eto zany ko izay mihitsy ange ny tena tandrovako mafy. Raha zany dia asa matahotra ndre fa tsy ataoko misy mikasika andry akory ny resaka za ihany mahalala izay anaovako azy. Dia misaotra mialoha madama amin'ny fitsonjovanao fa andeha hamonjy ny rarahako amin'izay ngambany aloha za. Mandeha ana ary sady zay ihany koa nge ny lako ndry eny ary tena zavatra mahagaga mihitsy ny zavatra toy izany inona marina ary ny anton'izany za nefa dia tena tsaroako fa tsy mbola nilaza n'izany tamin'olona mihitsy. Za aza mbola eo andalam-pandiniana tsara fotsiny hoe ataoko ahoana izao ny fandaovan'ny karamana ny zareo alefako isam-bolana amin'ny posta ve sa tonga dia aloako daholo ve saingy tsy maintsy analana kosa hoe satria tsy dia misy asa ataon-jareo nge eto tsiny dia gaga ankehitriny fa ibarindreo ny mahafantatra an'izany meloha fa ahoana ary za nefa izao dia olona tsy mamy tsy baribary izao. Misy zavatra miafina mihitsy ao ambadika izao ka tsy mazava mihitsy tsy maintsy anaovako fandalinana lalina ity fa misy antony eo ary tsy maintsy fantatro aingana mihitsy izay anton'izany fa hitera-bokatra hafa eto ka hanahirana ka. Zavatra tsy mazava amiko mihitsy ataotra anaty ory sandy fa misy ino madama? Tsy afeniko indray aloha sandy fa tato ato izay dia misy zavatra tsy mampandry ny saiko mihitsy ary tena tsy mampatory ahy mihitsy aza amin'ny alina. Fa zavatra inona loatra izany madama? Tsy izany aky fa to nanonofo ratsy izany foana aho tato anatin'ny herinandro izay avy eo tsy vita an'izany fa raha sena taitra rehefa avy nanonofo iny dia toreko amin'ny fiainako mihitsy ilay zavatra nofisiko teo. Ahoana koa moa izany fa tsy azoko tsara izany zao hoe ohatra zao hoe avy nanonofo ny enjehan'ny omby masika zao na ny kakeriny alika dia ka ohatra hoe taitra avy amin'iny izao dia injay tokoa fa vovobe sy mitomany valala daholo ny alika rehetrarehetra ato tanàna ato. Izany ve? Dia toy izany koa rehefa hoe enjehan'ny omby dia tsy maintsy misy omby reko hoe mama any ananinaninany ndraindray aza dia ato an-trano ato mihitsy ndraiky misy zavatra mikorotana be mihitsy dia mitabataba mafy. Dia ahoana koa ny mahatonga an'izany madama? Dia tsy fantatro akia ka izany ange ny antony anontaniako andry mba ahoana ny fahafantarandry an'izany. Izany moa madama dia mbola tsy niarany zavatra ohatran'izany fa sambany azy zao ny nandre olona ny tantaran'izany. Kanefa arakaraky ny hoe ny finoan'ny razana malagasy aloha raha arakaraky azy hoe raha enjehan'ny omby ohatran'izany na hoe manofika keriny alika dia hoe misy olona mamely amin'ny fanafody gaso izay voan'izaniko. Ndry tia koa toy resy aiza koa misy an'izany ary iza koa namela amin'izany fanafody izany eo ka nareo anga manao an'izany fanafody izany. Aiza ireo nanaovako an'izany eo madama? Asako za nge efa nitezena tao anatin'ny fivavahana hatramin'izay nahakely ahy. Eny misy tokoa ny olona efa voataiza tao anatin'izany kanefa dia mbola sa mandeha mitety ireny tendrombohitra 12 ireny sy mikohoka amin'ireny zavatra ireny ka tsy mahagaga loatra izany ka aleo an'izay mety tsara vela tsy ihany azy fa raha za kosa aloha dia tsy mba handoto ny finoako amin'izany. Dia marina tokoa ve fa tsy manao an'izany ry madama? Asako miahiahy ve ianao fa avy amiko ny nahatonga an'izany ato an-trano ato tsoroko amin'ry aloha santy fa tena lasa be mihitsy ny saiko amin'izay zavatra izay ary toa mitady ho ratsy mihitsy aza ny eritreritrako andray madama. Za ve dia vitanao ohatran'izany? Aiza moa reto nahafantarako an'izany ka hatramin'izay nge tato aminay tsy nisy an'izany fa hatramin'ny dirandry tato zao no nisy an'io. Hatramin'ny dirako tato? Tsy niteny ianao satria nanaiky
kanefa aza mitsara ivelany ianao madama fa mba manaova ihany aloha fa na dia diana lalina azarorana tsy maimbo re ahy ka iandro ho faty zany avy ho ahafantatra izay antony ndry fangamo efa nandrahoana ny amonanao izany zavatra izany madama asa ka rehefa manao toy izany foana ve izy aky farany tsy hanala ny ety mihitsy ary ahoana moa kino ahavaniko ola amin'izany zavatra toy izany tsy matory mihitsy ange amin'ny alina fa voakitaba foana ka na indri aza ve ataten'izany na izany aza madama mba azo fandalinana kely ihany mikasika an'ity raha ty fa aza dia mihinana mamboly nohatran'izany foana ianao eny ary fa hiala ny enina saingy tsy za rery ihany fa zao miaraka sika roa izany hoe mijanona matory aty indry izany dia ho hita eo ila zao mivadindry sady mba ampadio indri koa ke izany mba tsy hananako saina vahafa amin'ndry raha teo koa moa ka ahoana manaiky indry eny ary manaiky madama raha izay ny tokony hampandry ny sainao tsy maninona fa hoentiko aty mihitsy ny zanako satria tsy mety matory mantsy ny zanako raha tsy eo ie vao maika tsara ka ary mandehana amin'izay ndry fa atory kely aloha dia efa karakarodeny izao ny sakafo hariva ary rehefa avy eo dia mandehana laivo ny zanaky indry sady andry dia efa milaza mivadindry raha teo eny ary madama fa lasa ary aloha dia hokalaliny iny tokoa ve ny mahatonga an'izao sady mba zavatra mifanandry fotsiny ka nefa nge vao ny vavany misy teo no milaza fa izany fanafody izany no mahatonga ny zavatra toy izany ka aiza moa nahafantarana an'izany raha tsy izy mihitsy ny manao azy sady hatramin'izay tsy misy ohatran'izao ko nahoana ny rehefa niasa tato izy nanjary nisy an'izany tena misy ifandraisany amin'ny kala ratsy iny mihitsy izao ka tsy maintsy misy zavatra taon'iny mihitsy tena mitazona fanafody mahery mihitsy iny dia ho hitako hoe moa an'io alina ka ary tsy avelako mihitsy raha fantatra fa izy ny manao an'izao fa dia hotoriko sy gadraiko mihitsy izay tokony andraiky tamin'izao zavatra izao Vato ianao sandy mba sambasamba indray ianao nody aloha mba nody aloha izy ianao raha hampafantatra ao mantsy ary tiana fa misy inona ry sandy loza indray no nahazo fa ahoany angaho izy ianao tsy voaendrikendrika indray tany ampiasana tany voaendrikendrika fa misy zavatra very indray nga tao aminareo toka tsy zavatra very akory ry tiana fa tena zava-doza noho izany zavatra very izany fa nisy inona ry sandy aza angamba ny tena loza no reny efa nahazo eno ka lazao aingana fa mieno anao milaza fa manofo ratsy foana indray madamanay ao dia lazainy fa hoe miatra eo amin'ny fiainany mihitsy noho ilay zavatra nifisina rehefa taitra izy avy eo fa misy zavatra manakotaba azy foana ho nisak'alina izao ka izy manofo ratsy ankinona no ampidirany inona moa nidiranao amin'izany ka izao nanontaniany aho hoe inona moa no mahatonga an'izany dia nivaliko izy hoe mety ho fanafody ataon'olona indraindray ho any mahatonga nireny nofoka ekeriny alika sy hoe enjehan'ny omby ireny dia ahoana ho izy hanko vareo izy raha izany no izy izy dia indriny tena fototro zavatra izao sady tsy mba nisy an'izany izy tao amin'ny zareo hatramin'izay fa hatramin'izay nidirako tao ihany no nisy an'izany zavatra izany dia ianao izany nolazainy fa nitondra fanafody mampanonofo ratsy azy ao aminy ao izany sady ny mampalahelo angy ery tiana dia tsy mba nisafariana akory ny resaka fa tonga dia nivatany tsotro izao mihitsy izany tokoa ngamba rehefa tsy manana dia tsy mba hananany olona ena maso mbola mitombona foana ilay fitenenandrazana hoe ny omby mahitsy ilay lafi ny namany ary ny tsombotro sy adrisa tsy miara-matory tsy rariny koa izany atao mahatamanareo izany ry sandy dia mba olona manakaja toy iny ihany ve dia tsy mba mifidy vava voaka toy izany akory ka izany efa voalazako anao izany fa tsy manana ho any tena dia tsy mba hananany olona ena maso dia ahoana hono no atao amin'izany ry sandy dia tsy maintsy matory ihany hono za dia amin'izay hono izany no anaporofonina za marina no manao an'izany zavatra izany na tsy za izany koa ny ry sandy ka manaonao foana ka raha ianao tokoa no manao an'izany tsy izay ary ny tena azahoanao azy na hokendrainao izy izany tsy ho vitanao mba hanadiovana hono no mahatonga an'izany enona koa nyzany eo ry sandy fa matahotra ny atory rereo izy dia mila namana
kanefa ny raha mampatory anao izy dia tsy maintsy andovoly ka aleo n'izay no mody ataony lazaina amin'izay no tsy maintsy anaiky satria mainty adio. Eny tsy maintsy ho izany aloha kanefa raha toa ka andahan'izany io koa moa tsy vao mainka mitombona ny fiahiahiny fa hoe tena za mihitsy izany manao an'izany zavatra izany matoa tsy samatory ihany. Dia tsy maintsy atory ihany izany ianao ary firy andro koa. Dia tsy fantatra aloha izany mety mandra-pilamin'izao raharaha izao ngambany. Dia inona moa izany ry Sandy fa dia nahazo mpanampy kilasy mandry-tsy andoavam-bola izy izany ka inona indray angaha ianao avelany fotsiny amin'izao amin'ny alina fa tsy mbola voairakiraka anao zavatra ihany. Ka atao ahoana ary ry tiana tsy alao ve manao an'izany mba tsy ahavoatoram-bato toy izay andaka nefa ho afa-baraky. Ny vavan'io madama io nga ho voafetranao fa tsy anila an'izany eran'izao rehetra izao dia eo ianao vao tena alaza fa manao tokoa. Eny marina aloha izany saingy dia mampalahelo sy mahavaky fo satria dia tsy maintsy ho ratsy foana ave rehefa tsy manana foana ny tsy maintsy devoly sy mpanao ratsy fa zareo mpanana toa anjely latsaka tany avokoa tsy manatsiny roviana ihany vao afaka izany toetsaina lomorona izany. Asa re izany ve no ilazanao fa tsy maintsy mbola hiratra ihany no masoandrom-piainantsika kanefa izao azy tia izy toa vao mainka miditra ao anaty aizim-pito. Sao ihany ny lasaiko anao ry Sandy tsy misy zava-dehibe noho ny finoana sy ny fanantenanako manantena foana fa tsy maintsy ahavonjy ianao izany ray andro andry fa esoro amin'ny fiainanao mihitsy ny fahakiviana. Mba mezaka ihany ange ary tiana ny analan'izany ao an-tsaiko ao saingy tsy mety miala satria ny eo afaka dia ny hafa misosoka ihany. Tsy hitanao koa izao fa na any am-piangonana avy azy tsika dia hialangalana ny olona. Eny hitako daholo ireny ry Sandy jereo fa narary firy andro tato tsy nisy natapa-jaza ray ary mba nitsidika teto fa naniry-bozaka ny varavarantsika kanefa voan'ny sery mahery fotsiny zanaky randremanalina tato am-pitsatsinanana dia efa vory teo avokoa ny olon-drehetra. Izany saika jiombo ny trano. Izany mihitsy nge ny tena mila kivy ary tiany manao tany avoavaratra daholo ny olon-drehetra. Azo mena tsy nisy fa reny daholo ireo tonga sainy. Eny kanefa dia ny any am-piangonana koa very tiana dia anaovana ohatran'izany izy iritavan'olona sy fitafiana. Karery Sandy mbola betsaka ngero mampiteraingo sy ny fananam-boly izay no andehanana any am-piangonana any. Misy aza moa ny sasany dia mijery ny fitafiany fotsiny no ataony any. Izany raha sendra tary izany moa anao dia any aminao daholo no mason'ny olona rehetra fa tsy ny fivavahana no ataony. Izany ange dia midika fa tsy hivavaka mihitsy no aleo fa hijery olona fotsiny. Reny dia milaza ny toe-tsainy mihitsy reny ihany ange no ahafantarana ny toetran'ilay olona fa tsy fantatra ry zareo izany raha tsy taiza mihitsy ny olona ohatran'izany. Ka tena tsy ampy fanabeazana mihitsy ka avy amin'izany indrindra mahatonga ny sasany ho tia faninanana sy manenjikenzika ny sasany. Ohatra lasa ny voanao loatra hoa izany resantsika izany ry Sandy fa ahoana tokoa zao ny atao amin'ny rando kely ianao izany tsy eo. Hoentiko izy ka io ve anaky hipetraka eo raha tsy eo ka izay indrindra nge kanefa toa tsy mety any ne izany fa ahoana indray ka izany zavatra mampanofo ratsy madamanareo izany ka sao dia mba ny zanako koa no voan'izany ihany ka ianao ihany teo no vao nilaza fa hoe tokony hanam-pinoanako kanefa izao tia toa ianao indray no minomino foana zary tiana mino fa asany maiziny izany mahazo azy izany ka izay indrindra nge atao ahoana ny fiady amin'izany herin'ny maizina izany ry Sandy mba lehilahy ihany ary tiana fa za dia mora milofika ohatran'izany izay devoly ve dia ataonao andresy anao marina izany saingy ny ratsy nge matetika mahery foana tsy misy an'izany rery tiana ny sainao mitondra azy ihany io fa rehefa mahery ny sainao tsy misy tsoresinao na dia izay faran'izay mahery indrindra azy ny finoana nge mahafindra tendrombohitra rehefa arahana herin-tsainy aleo izay mianaka ndefa aleo avy izay ho avy omeo ao fotsiny ny rano voasina sy ny lakroa dia aleo izay andefa sao dia ho tratra reveo indray ka hanahirana. Aleo aro alaky vetivety dia mandehanana rehefa so hivadika zavatra feo indraika lasa ry aloha ary aleo aloha hivavaka mialohan'ny elanay mianakito ry tompo Andriamanitra ny tany aman-danitro mitalao sy mangataka hery aminao fa hiatrika ady mafy an'io alina kotafio herin-tsaina sy herim-batana ary arovo ny zanako ampio ny heriko. Amen.
tonga indray tia mialina. Tsy maintsy tonga indray zao reny nofo ratsy mampatahotra reny. Tena efa mirokoditra sahady azy zany. Ary aiza raha zay izato zany to tsy hita akory. Zay ve dia mbola sy tafaverina ihany. Sa mbola manamboatra ny tetika rehetra. Ny aza fantatra any aloha fa tsy hamelako mihitsy. Tsy havelako mihitsy raha tsy midoboka e. Ohatra re madama. Ay kosa Tonga izay. Tsara zany. Nanao ahoana ny vadin-dry? Ka anao inona moa izy madama? Zavatra tsy maintsy hiatrehako angiza zavatra izao e. Miala tsy mialoky fa tena ainy ty ora iny manonja e. Tsy misy tsina re madama. Ny fiarovana ny aina zany inge ka tena zava-dehibe mihitsy e. Marina ny indri retsy fa zao e. Ingeny madama. Ato amin'ny efitra mifanilamiko ato zany nareo mianaka matory a. Ato. Mba amin'izay manko mba misy antsoko e. Raha ohatra hoe misy zavatra manahirana efa misy fandrinana amboariko ho anareo a. Aza miakatra amin'ireo fandrinana hafa reo nareo fa fandriba iny reo a. Ay, eny ary madama. Dia ilaozanay ary zany ianao fa tafandrimandry ary. Eny e. Ary aza dia matory loatra ndry fa eno ino ahy e. Aza matahotra ianao madama. Sady ataoko ahoana koa moa no matory be. Ty zazy ty nge amin'ny alina mety hitady rano na dia hivoaka dia tsy maintsy mifofoana e. Ie, sady tandeo sa mandeha ny gorodona sy ny tapi ao a. Mandehana amin'izay e. Dia tsy mba nanontaniany akory hoe mba efa ny sakafo ve ty zazy ty fa toa ny ainy ihany no mamaika azy. So ihany afa efa nitondra mofo kely mba ho azy amin'ny alina. Ary aloha atory fa tsy mbola fantatra izay ho avy eo amin'ny alina e. Ndry andray kosa ny mba fandrinana amboariny tato e. Zarara nisy godoro kely manify sy lamba rovidrovitra. Zany tokoa ve ny sahazany mpiasy? So dia mba tsy mety. Kanefa na tsy mety aza moa atao ahoana e. Tsy maintsy miafy amin'izao raha tiana ny adio sy tsy hananan'olona ahy aho. Aleo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny izao sy ty alinatrehana ity satria izy no mahalala sy mahafantatra an'izao. Ay, votseo fa maty ahy e! Maty ahy e! Tena feo madama izany kikika izany. Mangao angampana zavatra ny lazay. Inona re no ataoko e? Hoany ve sa mbola iheno izay toy aloha? Aleo aloha ihenohenona aloha ary ny toyany e. Kanefa to ohatrany tsy mitoitsony. Ohatrany nangina. Amin'ny firy moa izao e. Ndraso hoe ohatra atovo amin'ny valo sasany dia zo sahady ve? Fa inona tokoa ary no mahatonga azy manao ohatran'izany? Aiza nefa izao izay zavatra lazainy fa mikorontana sy mikotaba eo. Ny alina sy ty tony be riko. Tsy misy inona dia hoe feon-javatra anankiray. Votseo maty! Maty! Zay indray fa manao. Inona re no ataoko e? Andeha hijery azy ve? Zay dia nijanona indray ka tsisy tsony indray. Ohatrany misy olona mandinga any an-dalatsara an'izany e. Sa zany ve ilay nolazainy madama hoe misy zavatra mikorontana sy mitapatapa? Dia injay tokoa fa totra misy feo hafahafa. Feo ninona ary zany? To feo tsaka sa feo nalika? Ary avy aiza ary izy zany? Aleo aho hitsangana mihitsy dia hijery an'izany ka tsy mazava mihitsy izao zavatra mitranga ato izao. Zay arato ve nefa matory tsara ihany? Andraso hoe matory tsara ka. Ary aleo rakofako tsara aloha dia andeha hitsaitsaika aho any an-dalatsara hijery an'izay zavatra mitranga ao. Ary maizina bengy ato izany kanefa mirehitra mihitsy ny jiro to talohan'ny idiranay. Tsy mazava mihitsy izao ka andraso aloha.
sandy. Zava-doza tokoa ka ianao mitranga ao ry tiana. Fa nisy inona indray Tsy dia fantatro loatra aloha izay zavatra nisy tao e. Fa raha izay zava-nitranga ao maly alina izay dia tena nahagaga mihitsy. Fa ahoana ry sandy Vona torokelikely aloha izay dia efa nikikiky madama. Dia nijanona ihany aloha ilay izy avy eo e. Dia tsy nihetsika aloha izaho teo. Kanefa dia mbola nikikika indray izy noho ny afaka fotoana vitsy taoriana izay. Dia narahana feon-javatra matsiravina avy eo ohatran'ny feo tsaka, ohatran'ny feona lika tsaitsay izany. Dia izay natapa-kevitra hijery an'izay zavatra nitranga fa tany njala tsara tany mantsy ny nevin'ilay feo. Dia inona natao, inona no hitanao tao ry sandy tsy fantatro hoe maizina be tao tamin'izay. Eny e, dia inona ho any nataonao? Tsy nisy azoko natao e. Vezivezy tao an-dala tsara tao fotsiny fa tsy nisy zavatra hitako. Ary le madama mba nanao ahoana? Ka tsy afaka niditra tao aho fa nidy avy any anatin'ny trano e. Maraina izay vao tafaresaka. Lalakony izany. Dia inona ho ny zavatra nitranga taminy ka? Nisy aloka mainty besaka anakendazo no raha tsy nikikika mafy izy. Fa mba inona ary izany zavatra mitranga ao aminy ao izany ka? Dia ho fanafotin'olona tokoa ve? Ary manao ahoana nefa hono ny fiheverany azy sa mbola any aminao ihany ny antefaniny ahy ihany? Ka izy koa moa tsy nilazalaza an'izay eritreritra aloha hatramin'izao e. Raha ny hevitra ao sandy dia inona no mba fandraisanao an'izany? Tsy fantatro aloha e. Fa za dia manao hoe misy demona manadala angamba n'io madama io. Izy raha teo moa dia io tsy mety mivavaka io ko. Za kosa ry sandy dia manao hoe sao dia mba misy zavatra hafa ary no mahazo azy ohatra hoe misy aretina mahavoa azy any amin'ny sainy any, na koa sao dia vizana loatra izy dia manjary mamorona zavatra toy izany ny sainy. Tsy izany mihitsy ry tiana. Raha toa ka izany ny zavatra miseho dia ho izy riry ihany nge ny miarany. Fa le izy nge dia mba nahare koa nge za fa misy zavatra ohatra mikotabataba sy feon'ny zavatra tsy dia fantatra izany any an-dala tsara any. Ka raha izany anie ry sandy, sao dia mba misy olona tafiditra kosa reo amin'io trano io izany amin'ny mampatahotra isan-kalina ao ka. Nefa raha izany dia maka izy amin'ny atoandro. Dia izay tsy fantatro. Za nge no miborosy trano sy mamafa ny trano rehetra rehefa atoandro fa tsy mahita ninona izany mihitsy Eny e, ka aiza moa no ahafantaranao raha efa misy toerany hafenana eo amin'ny atoandro? Tsy mitombona izany ry tiana. Raha mbola olombelona koa ve no dia tsy hihinana sy tsy hisotro dia tsy hisy aporotra azy mihitsy izany fa dia hiafina ny foana. Ka inona ary le izy ary izany ho ianao e? Ka mbola samy misalasala eo aloha izao e. Eo nge no mipetraka ny fanontaniana ankehitriny e. Inona marina ny zava-misy? Moa matoto ve no ao sa dia misy olona mampiororo mihitsy madama? Tsy misy mahavaly an'izany fanontaniana izany ry sandy raha tsy hanaovana fandalinana tsara izany toetra raha izany vao maika aza nge ianao voarora tsy mainao raha toa ka misy mahita no mandehandeha any an-dala tsara any amin'ny alina e. Ka inona ary izany no atao ry tiana? Mba toroy hevitra ry hafa loza nge tia mahazo aty e. Ka inona raha no atao eo e? Ampio re zafa tianao ve ny hafa-baraka e? Zao ary iny dia atao e. Hoe ahoana? Aleo tsy kisaka hariva hiaraka rehefa ianao le andeha atory any iny. Dia ahoana? Saingy aoka mba tsisy hahafantatra fa aoka ho tsy ambaratelitsika roa ihany. Dia ahoana nefa e? Dia mba afaka mifanampy isika roa amin'izay mitady izay tena antony izao. Izay no mba hevitra hitako sa ahoana ozy ianao? Eny e, misaotra ianao ihany aloha za ry tiana amin'izany fanampianao izany fa sarotra tanterahana nefa nge izany. Fa ahoana ary? Satria amin'ny fomba ahoana ary moa no hidiranao ao. Misy mpiambina nge ny vavahady hibary tsy miala eo mihitsy na alina na atoandro. Tsy misy olana izany ry sandy tsy maintsy hitako foana izay hevitra hidiranao fa ny fanekenao fotsiny ny andrasako dia lasa sika. Manaiky ary rehefa izay no hitanao fa azo anaporofona ny marina amin'izao raharazao ka tsy ahavo fingompingotra e. Tsara izany ka azo ary ny paikady. Tsy miara-miala eto sika fa mandeha aloha toy ny fanoanao ihany ianao. Dia ahoana? Fa za kosa tsy maintsy tonga any ihany. Dia izao no marika ahafantaranao rehefa ao tsy maintsy mandre fofo-tsakay midonaka be ianao. Fofo-tsakay? Izany hoe sakay midorana io. Dia aza taitra ianao fa efa ao an-trano ka aza mikoropaka intsony fa miandrasa fotsiny fa anjarako ny sisa rehetra. Azonao ve izay ry sandy Azoko tsara kanefa mba mailomelo ihany ianao miditra ao fa misy alika nge ao e. Aza matahotra ao ianao fa tsy ampafiry ny nataoko
voay maty herinandra raha tazomiko tsy mihetsika. Mahazotosotra aza asiana vazovazotsony Mortina fa ny mahazo aza ange efa mafy. Eny ka tsy maintsy asiana fimezana kely andry sany fa tsy mety raha toka izao foana no tahotra izay foana no aletika ao anatin'ny loha ao mahalasa talange zany. Eny ka andeha amin'izay ary aho zany fa dia fotoana goaika zany le tsika ka any amin'ny voanjo ny fotoana lasa. Zay fa raha efa avy eo. Azafady ange zany dia mba hitondray rano mafana ty fa tena tsy azoko mihitsy ny haiko zany. Malava mihitsy ariva indray masy ty ny andro Ka tsy aleo ve madama anaovana dite mihitsy ianao Endre raha mahavita ianao dia vao maika tsara fa raha tsy mahavita ianao dia tsy maninona na rano mafana fotsiny azy. Vitako re zany madama, mifakaiza moa ny manao dite sy ny manao rano mafana dia ataovy eo daholo ny sakafo ataovanareo fa tsy ahinana mihitsy aho zany. Tena mihidy mihitsy ny vavonika. Dia tsy hinana ve ianao madama kanefa dia trondro araka ny itiavanao azy ange ny laoka ao Tsy hinana ary retsy sady za koa efa tsy te hikasika sakafo ato anatin'ity trano ity intsony sao dia zany ihany ny mahavoatozo. Zay tsy laninareo eo dia ary io fa zamena ny alika akory sao maty eo ny alika. Ndray dia tena tsy misy vidiny amin'ity madama ity mihitsy moa zany izay mianaka. Taony alika indray aza ny mampalahelo azy noho izay mianaka. Eny tsy maninona akory zany fa aoka ho azy ihany ny azy. Ndeha alohanao ny ditehany fa sao dia imenomenona eo indray izy. Ndre ary toa nisy zavatra tazako nitsorika teo. Inona dia ho sanatria ve ilay zavatra? Ary nakaiza moa izy teo toa lasa ato amin'ny efitra fitoerana entanato no natazanako azy teo. Dia ahoana? Anam-pasahiana ve aho hitsofoko ao hijery an'iny? Kanefa nge ohatry ny maizimaizina izany aho aleo aloha eny hoany fa ny zanako izao no mamaika ahy. Sao dia sanatria mba nisy nakatato. Aleo mihitsy aloha hojereko ka. Io tokoa ary nakaiza teto am-pandriana teto ny zanako ray olona. Kanefa dia napatoreko teto izao nge izy talohany hidirako tao amin'ny madamy. Very ahy aiza ny zanako very ny zanako vonjeo ahy Fa misy ino zany sandy tsy hita tato re ny zanako madama. Very ny zanako very a madama. Aza dia mikorapaka alondry jereo aloha fa sao dia lasa nitsotsotroka any amin'ny efitra hafana izy Ka natory nge izy madama navelako teo mbo fandriana teo na izany aza ela onenina aloha jereo tsara daholo ny efitra rehetrarehetra Iany ary madama lasa ary aloha Tsy mba mino an'izany aho lasa any amin'ny efitra hafana izany ny rado Tsy maintsy mitomana izy raha taitra ka tsy mahita eo. Tsy fomba n'izany. Dia ho lasa n'izany zavatra mampatahotra madama izany koa ve ny zanako Ka izany ve no izy tsy ho faty ihany izany izy. Io azy madama olon-dehibe io ataony mikikika ohatra ny adalako. Maika va zazakely iny ve tsy ataony kendaroroka any dia vita. Maty ahy zanako. Aiza re ianao Alaiko mihitsy izany maty toy izay izy Ty ahoana koa nefa izao nanaovany ity naka. Tsy izany indray ve nolazainy fa tsy mitandrina izao. Maty ahy marina. Aleo mihitsy raha tonga teo amin'ilay tranon'entana nahitako zavatra teo no jereko mialoha. Ary aiza koa moa ary tiany Zay ve dia mbola tsy tonga ihany. Way ary ino zavatra tao mazavazava ao an-tranon'entana io. Toa zavatra fotsifotsy sa mena ve izany fanina izany marary be ny lohako.
tonga ianao zany? Ka tsy jery olona ao akory fa misy olona mifanao fotoana amiko fotsiny eto ka dia izay nandrasako. Ary mba misy olona ihany ve eo amin'io trano io e? Toa mihidy be mantsy ity izy ka. Asa tsy fantatra loko. Ka nahoana nefa raha dondominao e? Ka na ho dondomy mamandra-parain'ny andro eto ara ve horen'izay olona ao e? Ny varavarankely reto mihidy daholo, ny trano lavitra raha teo. Jereo rehefa mety hisy mpiambina eno eny e. Toa tsy misy eo ka, tena mangina tanteraka ny eto tokotaniny. Ka raha za zany ianao tonga dia miditra dia riham-baravarana vao mandondonako. Fa raha zany angamba mety tsisy andreanao mihitsy eo. Zany ve tsy hanahirana raha matoakely e? Ka raha sanatria misy mahatratra mitsokotsoko manantona ny varavarana eo, tsy ataony hoe olona hamaky trano eo e? Enao tia koa efa mieritreritra zavatra lalina beko. Aiza nanao an'izany izy? Fa ngao tsy misy olona fantatra ao akory ka? Misy ka, miasa ao ny vadiko. Aiko. Ka zay indrindra ke mampatahotra e. So dia lazainy ny mpampiasa azy fa miraitsokombakomba zay fa andeha hamoaka entana ohatra izy ny mahita. Ka ho lany andro e tena raha izaniko. Tsy alainao tonga dia miditra dia zoto zay amin'ny alina vao andondony eo koa. Zay azy ianao vao tena amperitreritra azy. Mba hiangaviako irenao raha matoakely mba hiaraka amiko andondony eo ambaravarana fotsiny fa rehefa mivonitra dia mahazo miverina ianao e. Raha mba misy olona miaraka amiko mantsy mety mba tsy haninona loatra sady indrindrindrindra reo vehivavy. Fa raha za rery toa hanahirana ihany. Inona tsara hoe ty lazainao raha ngaty? Za ve niaraka aminao eny? Zay indrindra hiaraka amiko ianao mandra-pivoan'ny varavarana fotsiny inge. Fa rehefa mivony varavarana dia mahazo miverina ianao fa tsy miaraka amiko miditra ao akory. Amin'izay raha misy mahazo anao dia izany voaroroy miaraka aminao. Tsy misy an'izany le raha matoakely a. Za ve dia adala no ampiditra anao amin'izany e. Tsy maintsy manala anao foana raha sanatria misy an'izany. Ianao manao an'izany fa polisy angamba mahafantatra an'izany e. Piray tsy kombakomba no fiverena antsika raha tratra amin'izany eo tsika. Omeko vola ange ianao fa tsy hoe hanampy ahy fotsiny e. Omenao vola? Eno a. Kanefa za azy dia tsy manana na ny ariary. Tsy misy antony izany e. Rehefa avy eo mifanaraka amin'ity tovovavy ity fa mila tafiditra ao fotsiny a. Ka ohatrin'ny ary nomenao ahy e. Tsy mety araka raha makelikely a. Antoka ny tiako. Ka manaiky ve ianao raha ohatra hoe meko 5,000 e? 5,000? 5,000 e. Ahoana raikitra? Raikitra re. Ka andao fa inona indray ary mbola tsy mahatonga sainanao eo e? Eny e, tsy hoe tsy tonga saina akory fa mandinika ny famanany ty vavahady ty fotsiny e. Ianao tiako. Atosika fotsiny devo e. Jereo ange. Hitanao? Zao marandao amin'izay ka. Fa ahoana koa no aizanao an'izany e? Nga ianao efa piditra ato ka. Zay ndele tsy tiako e. Tsy rehefa tafiditra aloha dia mandeha fa to za indray izany no ametrahanao fanotaninako. Kare, ka andao ary tsika androso e. So dia mba mpangalatra koa ary tony. Sa polisy ka za no ataony jony eto. Ka inona nefa moa ny rarahiko an'izany. Rehefa tonga eo ambaravarana fotsiny izy dia efa vita ny asako. Raisiko ny 5,000. Misy atao sakafo androany sy rampitsindray aloha izay. Fa tsy pepepe tady vao maraina ohatrin'ny isan'andro. So ihany aloha fa mba nijorojoro teto fa raha zany angamba tsy nahita n'ity karama vetivety tiako. Ohatr'izay, efa tonga eto ambavady tsika izao ko. Eto ambaravarana rehefa tsy ambavady. Ianao ve fa mivadika do e? Ay moa, ay ny teny disy re tsy mba kabary. Ianao ty koa masika. Ka efa eto izao tsika kaiza mivolako. Maika andeha. Andraso aloha fa nga zay moa fanarahany e. Mivoa mihitsy ange ho any varavarana izay no vao mandeha. Ka ainga anary ianao e. Dodony ty izy. Sa zany efa mangatsika. Sady efa te tanina foany an-trano koa ka. Ka iza moa manao ny hoe akanjo tsy misy tanany ireny mety nakanefa fantatra fa tsy maintsy ariva vao tafody. Tsy hidiranao ny fiainako e. Zany na tsy hanao akanjo ambony aza fa izay ataonao atao dodony ny trano. Andraso aloha fa toa misy zavatra io. Zavatra inona ary aizy? Jereo fa toa misy olona mandadindady manatona ny zoron-drindrina iny e. Tsy hitanao ve iny? Hoay, eny tokoa. Andao aloha hiafenany etsy amin'itsy voninkazo midoroboka be itsy dia ho jereny izay ataony e. Andao angana tokoa ary eto. Eto no mety. Ary aza mihetsiketsika intsony fa jereo fotsiny aloha izay ataony. Hoay, ary toa nianika an'ilay tongo davarangana.
tena mpangalatra ny fandoa iatsona vonjeo iantso a mangina ianao aloha aleo aloha jerena aloha izay ataony fa tsy maintsy ho fantatsika eo ihany izay tena tiany ataoko raha fahavalo iny ka tsy izay vo matiny eo ny vady aman-janako fa inona koa natao ny vady aman-janaka ao e angatranonareo io mbola resaka lavany amin'izany e fa aleo tonga dia hosotomika eo amin'izao fa tsy avelako tafakatra any akory oka ho aloha aleo aloha izy ho tafakatra tsara dia manaraka azy koa sika ary ao an-trano ao no hita izay tiany atao iny ary izy fa tafakatra dia mianika ny varavarankely eo an-davarangana tena mpangalatra mihitsy io ka mety ho tiranga ty zany ny tompony io trano io matoa izy milaza fa ao ny vady aman-janany za kosa aloha dia tsy anaiky le 10 fotsiny ihany tsy maintsy azahoako vola be mihitsy ty mpanakarena ty fa mody adala amin'ireta akanjo malotoloto retiko laingana angambany hoe miasa ny vadiny fa tena ry zareo mihitsy no mipetraka ao dia tsy mba nay kosa raha latsaky ny 5 alina no azo eto ka sady zaza manampy azy amin'izao zavatra sarotra be izao ko mpanjony lasam-boay izay izao ka samy mikendro ny tombotsoaniko andao amin'izay ary raha matokely efa tafiditra tsy tazana tsoinga izy ty hoe andao tokoa ary mekara aloha ianao dia sotoninao za rehefa aveo ka ianao ve dia ho afaka amin'io zipokely no tiry dia tiry io sy isy toninao afa nahoana ary eny tsy afaka eo aloha ianao atosika mandra-pandrainao andry ary fanina amin'ny lavaranga andry ka rehefa tonga eny ambony eny ianao dia sotoninao amin'izay zay zany ve tsy andany fotoana fotsiny lasa ihany ny aza vonjendry ka ianao ihany be resaka eoko tahaka izay izao ianao fa tafakatra vonjeo nizay arany ianao fefa any sady izy teo so dia mba nivadiko ary zany ary ny zanako marina aingana rehefa faty ao ihany ingeza olona zao hoe mekara ianao fa atosiko ao ary aingana dia manangona vato be dehibe ianao mandra-pahatongako ery ambony ery tsy misy fotoana anaovana an'izany ntsony izay atafakatra anao aloha atao fa rehefa avy eo mandinika an'izany lasa eto amin'ny soroko amin'izay ianao aingana tongotra ao atao eto amin'ny soroko izay zany ohatray ary to matory eto andala tsara fa ahoana koa izao zay vo tadidiko andeha hidajany zanako fa tsy hita izy nisy naka teo mpandriana dia zay ny tadidiko farany ndry ary to maizina be ato zany fa ahoana io zao fa tazako tsara veto ny varavaran-davarangana dia volana be mantsy ny tokotany ihany izany ary to misokatra ny varavarana oay to misy alkolona mieloelo ange eo an-davaranganao izany izary no ao ary manao inona amin'izao andro alina be izao ary sao dia mba zao olona izao ary ny naka ny zanako le izy aloha tsy tazako eto mihitsy fa mialony fotsiny izao no tazako ary manao inona ary izany fa to miondrika any ambany any dia mitraka indray inona ry no ataoko sa ve andato mora dia hojereko izay ataony io zay rangano mety aleo fa hikisaka moramora zay ry ary toa nisy anankiray vo tonga koa iny alokalohan'olona anankiroa zao ireo tazako ireo tena marina raha tsy jibolary io ary tena mino mihitsy fa ireo no nangalatra ny zanako tsy salasalana mihitsy zany matoko ireo anio efa tonga reny zao ka andao hiditra amin'izay sa ahoana zany tokoa kanefa aokisika mailo ihany fa efa ao an-trano izay le olona teo ary nahoana moa raha andrasantsika eto izay voany dia eo nisy amborana azy mety tsy hitantsika mantsy ao anatin'io trano oko ny eo an-trano raha teo koa tia mahaizina be
tsy mety ny miandro fotsiny. Aloha tonga dia miditra fa izay fanarantsika ao anaty maizinao rehefa avy eo rehefa tafiditra ny inona ny olana. Andao ary iza ny hiditra melo? Za sa ianao? Tony koa leretsy le lasary tahotra. Te vidiny lohany kanefa matahotra amin'ny maso. Aleo mihitsy izany andeha aloha kanefa azadiny fa mitombo izao volako fa tsy le fanarahana tsony a. Andao rehefa ho hita eo izany e. Ho hita eo ve sa tena izay? Za kosa aloha dia tsy mba manaiky an'izany a. So dia mihevitra ny alamaina eo rehefa vita ny raharaha fa izay vao tsika indray ny miady a. Izao fivarotako ny haiko izao ve dia ho avelako vita moramora amin'izao? Ka hoana manaiky ve ianao e? Manaiky rehefa andao e. Lany eto ihany ny fotoana. Le ratsy izay fa tsy fantatra izay zavatra vitany eo. Lasa amin'izay ary sika e. Kanefa aoka hitandrina tsara ho a. Tena vonona ny hiditra eo mihitsy ry zareo izany a. Araka n'izany resany izany henoko tsara daholo mantsy izy teo na dia mipitsipitsihany aza. Ka inona re no ataoko e? Hitako rangaly ny hevitra. Aleo alaiko le hazo be lavalava hidim-baravarana iny. Izay miditra eo dia tonga dia darovako avy hatrany. Ny fiarovan-tena tsara indrindra mantsy dia ny mahavoaloha ihany. Matoko leto anio fa efa ela loatra ny nampiasa ny ody ratsy ny tato. Sady izay indray mbola nangalatra ny zanako. Misy matoko eo ireo vao avelako. Amin'izay koa dia hifarany ity tatary ity fa mba hadio anantrehany madama amin'izay a. Aleo avy eo fa miandry ahy. Andrasako ato ambadika ity varavarana ity mihitsy ka raha vao mitsitika ny lohany dia avy amin'ny angady sy ny arony. Vodzeo e! Maty e! Vodzeo! Ary toy mbola madama ihany izany mikikika izany. Fa ahoana ary e? Izary reto olona reto e. Ary izy no ao amin'ny madama. Sa efa nisy olona hafa indray koa tafiditra any. Dia inona re izany no ataoko e? Iandry izay diran'ireo ve sa hamonjy amin'ny madama e? Ka eno ngirtiny e. Eno fa misy olona mikikika ange any trano an'izany e. Sao dia mba mivadinao e. Tena henoko mihitsy izany saingy tsy misy saingisaingy izany io raha angaty fa vonjeny ity a. Andao tonga dia hiditra fa ho faty eo ihany izao olona izao. Andao Izay fa tapa-kevitra. Ka rehefa tapa-kevitra ihany nareo dia za koa vonona ka. Aleo tonga dia efa tao ambony mihitsy ity hazo be ity. Ary dia ny manjera azo ny sisa atao raha vao misy loha mitsidika fotsiny eo. Tena voany sy napoziny sikitiry sandy. Aiza ka olona roa tia nyray saponety amin'ny hopitaly. Madama moa vao kenda n'le tsy mifatotrofana iny. Le tovavy indray vao zeranao nidim-baravarana. Zao samy tsy fantatra izy mianaka zao na ho faty na ho velona. Ny vola nefa tsy misy eto am-pelantanana. Ny fianakavian'ny zareo tsy manaiky fa hitorentsika raha sanatria manino eo ny avany. Loha izany marina. Soa ihany aloha fa mba fantatra hoe bary le nahavita ny eloko e. Ka nafantatra toy izany angehery sandy. Inona ny porofitanatsika azy eo? Izy raha teo tsy tratra teo ambody ony fa nanaratra ny fanjevoantsika iny dia lasa. Dia nadio ny rano ny tany. Mbola tadidiko hatramin'izao le ehanina nesy hoe io ny anareo zakao fa iny ihany lasa. Dia nitsambikina tany am-baravarakely izy. Afaka tokoa izy tamin'iny fa sika tiany tafidy biniko. Vao porofo daholo nefa isika izany ny olona ratsy tao amin'io trano io e. Dia mba miangatra tokoa ny vintana ary tiana ka. Dia tsika indray tia ny diso fa ny mpanao ratsy hafa-maina. Ka atao hoana ary sandy e. Sika mihitsy angamba no teny efa nateraka ijaly a. Sa vao ozina. Tsy mba tsodrano angamba ny menindreo iray aman-drentsika fa ozina. Fa ahoana aloha izy le polisy niresaka taminao teo iny? Tena nahalailo antsika tamin'ny fony tokoa izy ry sandy e. Sanginina moa no azonao teo eo e. Ny porofo rehetra nge dia samy mandetika antsika avokoa e.
isika raha teo moa tratra farany tao amin'io trano io tamin'iny fotoana iny ka hikariko an'izany indray moa ny polisy fa tsy maintsy sika aloha ny voalohany. Koa na dia izany aiza very tiana dia tsy mba hanao fanaty-adiana kosa ry zareo a? Eny tsy maintsy hanao an'izany izy ireo saingy mandra-pahitany marina aloha dia isika no misolo fakany akalana. Ka dia higatra ve izany tsika ry tiana? Dia izany aloha dia tsy fantatry fa izao aloha dia tsy maintsy anjarantsika miantoka ny lany rehetra amin'ny fitsaboana an'ireo marary sy maratra ireo. Ka aiza ary nefa no ahitantsika volanaovana an'izany? Ny mahazo antsika azy ity efa iaraha malala fa ny hohanina ny tadiavina an'io, ny hohanina rapitso tadiavina rapitso, mitrongo vao homana. Tsy tia intsony ilay izy ity ry Sandy. Dia tsy misy hevitra very tiana. Na dia mba hoe porofo iray monja aza mba hoe hanafaka antsika fa samy mandetika avokoa nge izy zareo rehetra. Hatramin'izao aloha ry Sandy dia mbola tsy misy izany izay mbola ho avy angamba no tsy haiko mbola tsy fantatra nefa aloha izany izao. Ka inona tsony moa izany ry tiana fa dia efa miandry antsika izany izao ny tranomaizina. Tsy maintsy ho faty ireo olona ireo satria tsy misy fitsaboana. Mbola manampitrotraka ihany koa izany ny fandetihan'ny fianakavian'ny madama antsika. Ka ry izay ry Sandy aza vizafisainy intsony fa mahakarary endo. Sika izao ny raha fotsy be veryloana ka miandry sika atona ny sisy. Ny zanako ry tiana ny tena mampalahelo ahy. Izao izy ity tsy hitany ena atsimo tsy hitany ena avaratra kanefa dia toa milamindamina fotsiny. Itsika indray azy ity voatondro nanafina azy mba hanalana tena. Zava-dozy. Marina ry tiana raha tsy mahate hamono tena mihitsy An'Andriamanitra nena ry Sandy ka sahatany hanao an'izany fa na zaho koa ny ara dia tena mahatsiaro fa toa mitady ho kivy sy ho ketraka izany. Ka rery tena mba hatolontsika n'Andriamanitra izao fijaliana rehetra mahazo antsika izao kanefa ka mba tsy ho fanavotantsika ny vatantsika fa ho an'ireo izay mijaly sy miaritra ny mafimafy kokoa noho itsika eran-tany. Andao ary andehantsika hiara-andohalika. Voatazona diakonja tokoa izay mivady izao voapanga hoe nampiorory sy nandratra olona. Angamba tsy toy izao ty fiainan'ity raha mba nanakatoraka ihany izahay saingy tsy izany fa ny mifanohitra aza. Raha mba nanambola azo ny tsaboana an'ilay tovovavy sy madama mantsy izay dia na tsy afaka avy hatrany raha mba nihena ihany sazy. Izao ity ka 10 taona tsy maintsy alana ity. Mafy izany marina. Aferona toaka eo am-bava mihitsy izy ity. Mbola aiza izany 10 taona izany. Izao aza mbola tsy ampy 2 taona koa no afaka. Ary le zanakay mba aiza izy amin'izao fotoana izao. Iza no mitaiza azy sady maty mangina toy ny otrika foana ve? Asa ohatra velona izany ny lakolosy famangina. Tonga daholo ny fianakavian'ireo manakavana mitondra sakafo sy hanim-pio an'ny havany. Zahay kosa ity nirora foana no atelina. Mba iza moa nijerana eo. Vomaika aza ireo tsy ity izao manampitrotraka hoe zahay tokoa no nahavita n'ity eloko ity satria saika angalatra tao amin'ny tranon'ny madama. Ary izy ity tovovavy mitsikitsiky ity toa efa nisy toerana nahitako azy ity saingy taiza moa. Ary iza moa ty tsikitsiky iny zavy toy izaho mihitsy nge izany tondrono izany. Mba iza ary ty olona ity? Ianao nge nitady afiko tsy tsaroanao nga? Azafady tompoko fa tsy fantatro mihitsy ianao. So dia mba olo-kafa la nitadavinao fa tsy za. Ianao ka ereto aloha misy sakafo kely hany hoe dia sady mihinana ianao no miresaka sika. Oay izao ve ny lazainao fa sakafo kely? Ampitoloha mihitsy reto izy.
marina mafy tsy ahdolo rehefa karaza-tsakafo. Jery hatramin'ny tsindry sakafo aza. Andry rehefa azy ilozanao amin'ny tany iseo ka sao dia mba sakafon'olona ry ty raha matoka. Za indray mihinana azy za nge eto ka tsy mba manakavana manafy-tsakafo zany Enao mihitsy ho any nanaterako any fa tsy olon-kafo zany. Efa leo mbo nanao nomaly amantsy raha matoka tsy tia zava-boribory tsony. Zavatra mifanitsinitsy toy izany angeny na tafiditra teto ka sao dia mba havoa indray zao ka zay no lazako an'izany. Aleo ihany mitandrina sao voadaky. Atao vao hafa anao reo. Tsy anao no natao hoe tiana. Ary misy vadinao koa miara voatazana aminao ato izay antsoina hoe Sandy. Tiana izay tokoa zany tia. Dia mba manahoana ary izay ilay vadiko. Za tia eto hihinana an'ireto sakafo be amin'ny pitoloha reto. Ary aiza ilay zanako. Mba velona ihany ve ary mba mihinan-kanina. Ano aloha ry tiana fa hiresaka momba an'izany rehetra izany sika avy eo Eny ara fa hihinana kanefa mba ilazao vaovao momba azy ireo ihany raha toa ka misy fantatrao. Eny misy fantatro ihany tokoa aloha izany olona mampimenimenina anao izany. Saingy ialako tsiny aloha raha tsy tonga dia lafatra arak'izay tadiavanao azy ny vaovao entiko Laha zao rehefa ampionona ny saiko izay sombom-baovao fantatrao tia arian'izany mafy mihitsy ny sofiko zao. Zao ary mivadinao aloha dia aza manana eritreritra tsony ianao fa efa voakarakara izy. Teny amin'ny hopitaly foana mantsy izy hatramin'izay satria netsika ny areti-pony. Dia nanahoana izy ihany zao. Mbola misy fanantenana ihany ve sady tsy maintsy ho faty. Aza taitaitra toy io aloha ianao efa tsy maninona tsony izy ho efa mahavita miasa azy izy zaoko. Miasa? Mbola miverina miasa ao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ihany ve izy? Tsy any tsy akory. Miasa ao amin'ny hopitaly ihany izy manampy ny dokotera sy ny sage-femme. Kosa ka mandrao-pahoviana zany. Mbola hiverina ty amponja ihany ve izy ao aoriana. Mety tsy hiverina ty intsony izy fa zay no asa ataony mandra-pavita ny saziny. Fa ianao nge zao sisa no mampalahelo Tsy mampanina akory raha matony aritra ty mahafaly fotsiny dia efa afaka tamin'ny jaly tety ny vadiko. Fa hono le zanaka kosa mba manao hoana. Tsy mbola nandrenesam-baovao mihitsy ve? Hatramin'izao aloha saingy ataoko fa tsy mankivy akory satria efa manao ny fitadiavana azy zao ny polisy. Mba nahiky nitady ny zanako ihany ry zareo. Fa nahoana moa? Fa nga tsy tokony ho tadiavina akory izy ka. Asa ka hatramin'izay nge toa maika aza eloko ny filazana fa very tamin'ity zava-miseho ty ny zanako Efa tsy zany tsony re zao zava-miseho efa mitady ny marina rehetra isika amin'izao fotoana izao. Ary antenaiko fa tsy maintsy baribary eo ihany ny marina. Engane raha matoa. Ifelana aloha ny analako sao mba tokony fantatrao ihany. Fa ny mahagaga ao dia nahoana ianao no misahirana aminay toy izao Satria fantatro fa tsy olo-meloka akory nareo Tsy meloka? Fa ahoana sambany azo vao nandre olona nyteny toy izany. Tsy meloka ho anareo. Eny tsy meloka ho ianao kanefa amin'ny fomba ahoana moa no anaporofona an'izany hatramin'izao ny ka mbola manditika anay foana amin'ny porofo rehetra Kanefa tsy maintsy atao izay anaporofona ny tsy mahameloka anareo. Ka iza moa ianao mba afaka anampy anay anaporofo an'izany. Tsy tisy makahala anay dolo inge ny olona rehetra Aza matahotra ianao fa efa eo ampanaovana an'izany izay izao Dia mba misy fanantenana ihany ve? Manana ny finoana fotsiny ianao ry tiana fa tsy maintsy isy izany raha mino ianao Tsarovy mandrakariva fa ny marina nge tsy mba maty noho izany dia tsy maintsy miaritra kely aloha. Miady atao tsaiko daholo ry felana ny alahelo sy ny atezerana. Saingy minitsy tehitsery izany rehefa mba afaka tamin'izao fijalian'izao fotsiny ny vadiko dia efa faly Zao anefa nilazaiko anao ry tiana ampandefera aloha ny amposiny lolompo rehetra fa miendrasa kosa ny rariny fa ho hitanao eny ny vokany. Misaotra anao indrindra ry felana ny amin'izay fa mahavelom-bolo tokoa izany teninao izany Eny ary aloha ry tiana fa tapitra izay ny ora famangina ka andahoanao ngamba azy zao ka fa aza diny fotsiny izay resaka nataoko anao izay mandrifo ny vaty ianao ry felana ary engany Andriamanitra mitarika ny dianao sy hanazava ny lalanao
mba ahitano ny marina. Misaotra mitsodrano Rotina. Lasa aloha e. Veloma e. Dia mba nanao ahoana ny fijerinao azy tao ry Filana? Mba tsy kivy ihany ve? Ka tsy kivy akory izy fa vao mainka aza velombolo beko. Dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ake amin'izaniko. Ny valy ihany ny mivavaka nataoko. Kefa miteny indria ange fa tsy maintsy misy valiny foana ange rehefa tena mivavaka amin'ny fo e. Fa zao akia. Tsy maintsy mandeha sika roa rapitso a. Fa ahoana? Toa misy vaovao anga hono any amin'ny polisy momba ny zanakareo. Hita any anga hono ny zanakay? Tsy fantatra aloha fa niantsoahan'ny telefonina teo ny komisera fa misy vaovao azo ambara amintsika angamba honoko. Ndray, tsara k'izy zaniko. Enga neka mba efa ho hita izay zanako izay fa ny zaiko ange eto dia efa tena tsy mandry mihitsy e. Aza aveko ny zanaka tsy hita ny vady ny gatra. Za koa aza ty mbola manefa ny sasy. Tena mafy e. Kapok'Andriamanitra veka izy ry Filana sa lahatra. Tsy misy an'izany hoe kapok'Andriamanitra zany ry zany dia fisedrana fotsiny ihany zao fa aza gaga ndry. Hita ndry? Raha tiana miratra ny volamena dia tsy maintsy sedraina aloha. Rehefa avy eo izy dia tena mamirapiratra tsy misy to azy. Ka toy izany koa zao mahazo anareo zao fa tsy hoe kapok'Andriamanitra zany akory. Za koa nge mba efa maika mihitsy amin'izany saingy atahoana fa tena moa mbola voafehan'ny lalàna aloha hatramin'izao e. Aza matahotra ndry fa za ihany no hiteny amin'ny dokotera e. Tsy maintsy alefa ndry. Izy koa aza nge mba malahelo andry e. Saingy tsy afa manoatra aloha izy raha tsy efa voaporofo zao zavatra ao ka afaka soma tsara nareo. Kanefa ry Filana malahelo ihany rehefa tonga izany fotoana izany. Ndry? Fa maninona ndray? Tsy izany ve mifandrina ka inona indray no ampalahelo andry eo? Dia satry ndry ve ho toy izao foana? Tsy izany angeky ry Filana fa zao e. Hoe? Eto izay dia mba ho toy ny manakavana sy fianakaviana ery manana anareo. Mahatsiaro tena ho finaritra na dia izao aza ny mahazo e. Fa raha vao tonga any anivon'ny fianakaviana any na any amin'ny fiarahamonina any zao dia angamba vao mainka andosiran'ny olona aza satria efa mahantra tsy tian'ny olona no sady amin'izay indray voavy ny gatra indraiko. Ka tsy mitambatra aminay avokoa ve kiny ratsy rehetra. Aza atao an-tsaina aloha aky izany ry zany dia tsy mbola fantatra nge izay voavadiky ny rasa rehefa any aoriana any. Iza moa mahalala amin'izay na ianareo ahilikilika ihany no mbola mety havonjy azy ireo ka mety ianareo indray ary ny dodododona. Miandry ny nifiny akoa tsy haniry ndry ry Filana raha izany no antena indria. Iza moa izay zahay mba hidododon'ny olona e. Aza manao an'izany ho andry. Andriamanitra nge ka alakalaky. Ary tsy mijery miakatra izy na dia ambony fipetraka aza fa tena mijery midina tokoa. Ka zay ny olazako amindreo hoe aza manary toko fa tsy misy mahafantatra ny ho avy. Izy rery ihany ny tompony ampitsony zanak'olombelona e. Engana ikeka ho tanteraka izany fa raha izany tokoa ny tonga dia aza mbola manao vava aloha ndry a. Filana mafy amiko mihitsy angeka izy ao mahazo anay izao e. Ekeko izany saingy izao fotsiny lazaiko anao. Ny akoho nge mba toy ny anareo izao ihany ny fiainako taloha. Kanefa rehefa tsy kivy afa niezaka trany an-trana dia izao hitandry izao fa nanjary tafiditra ny asa. Dia velomatra eo raha fahantrana. Andao amin'izay aloha sika andeha aky fa atoandro ny andro ka andeha ilaza amin'ny dokotera vetivety dia manoma koa masika. Manahoana ianao Madame Bakoly a? Dia izay ve ianao robary vao tonga kanefa 3 andro ihany ange no nomeko anao e? Ka tsy hita angery Madame fa mba izay indray izay vao mba tafahoana tamin'ireo namana tsy fohy tany an-tanàna tany dia mba tafajanona kely tany aoko. Tena avelanao rery teto a? Ka raha izany ho any nisy nanafika teto dia ahoana ho ianao ka
tsy hitanao ty fiainana efa misafotifoty aza matahotra indray aloha no raha amin'izany madama fa tsy sahanao an'izany tsony eto efa afaka angery ny fanitry be ny tany teto reny tsisy tsony reny eny tokoa ary bary mba nanonona tokoa ary reny zay ho afaka ho aiza tsony moa reny madama tsy kelikely akory angeny ny sazy azon'ireny fa tena ary le zanany nanao ahoana mba efa hita ihany ve sa tsy iny ange madama raha ny fandinihako azy to tsy very zany akory fa politika sy lainga fotsiny zany ve mody lasaina hoe veriny zany mba tsy ahiahinao azoko zany tokoa ve ny marina ry bary tete ianao ve madama tsy mahalala ny afetsehan'ny olona to reny efa mpiaditra anainy ange reny kanefa raha ny fahitako azy angery bary ka tena very tao an-trano tokoa ny le zanany tamin'ireny korotany reny afetsena daholo azy reny hatramin'izay teto amintsika tsy nisy an'izany fa milamina tsara hatramina hatongavan'iny sandosandonao iny dia nanjary nisy ireny zavatra rehetra iny ary jereo zao no ny lasa izy dia niveriny indray ny filamiantsika sa ahoana tsy marina ve zany ozy ianao madama to misy fahamarinana ihany anga zany resaka ao zany ka tena marina fa tsy hoe misy fahamarinana madama pofo mazava nge dia zao hitantsika izao fa izao madama nandritran'izay 20 taona nahafatesan'ny vadinao izay tokoa ve dia tsy mba nanambady tsony tokoa ianao ka hanambady an'izy indray moa ary bary ny anabe andreo zanaka ireo sisa ny nataoko dia zay ka fa naona koa moa no nahalasa sainao amin'izany ka mieritreritra anao mitoetra irery ty ange ary madama dia zany tokony mbola hanambady mihitsy ianao ka ny endrika mbola tsara ny bika moa tsy lazay nitsony fa tena mbola anatin'ny fahatanondrana mihitsy ka zany ianareo miaraka zany ange ka ohatra mipirahavavy fa tsy toy ny mpianaka mihitsy madama marina tsy ny zanako iny eza mbola antotra alohanao raha vao tsy ty bary ty koa dia tena mahita lazaina mihitsy ka tena marina ke zany madama mijery anareo foana rehefa tonga aty iny ny zanako vavy fa teso doka mihitsy indraindray aza mila tsy ho fantatro mihitsy ny manavaka anareo miavaka zany izy raha teo moa bebe vatana ka sarotra mihitsy manavaka anareo marina moa eny tsy ianao rera kely lazan'izany ry bary fa olona efa tsy latsaky ny dimy zay asa rera mba nanao ahoana loatra zao endrika ao zao fa nananao ahoana fa ka izany koa ve dia ampimeanao zany lazaiko anao madama tena mbola manambaka ny tovavy 5 taona mihitsy ianao ty bary ty reresy dia mba mahay manadala olona mihitsy ka tsy manadala zany dia tadiavinao lehilahy tokony 4 taona azo mifanetana amiko ka dasoary raha fijeriko anao zao aloha dia tokony lehilahy eo amin'ny 5 taona na efa 10 taona eo tena mifanetana aminao zany zany dia zany mihitsy madama ka mahita olona toy zany hoa anga ianao ray zany ray betsaka rery madama mahazo misafidy mihitsy ianao ka za nga no misafidy ry bary ka izao fotsiny no izy ry madama lazao azy fanapahan-kevitry madama hoe mbola manaiky ny anambady ve ianao fa vonina hitato anao ka tsy mbola tapako zao aloha zany ry bary mila fandiniana tsara mihitsy aloha no mikasika an'izany fa tsy ataotao foany sarotra ange zany resaka fanambadiana zany kanefa dia tokony tsy hisy fisalasalana itsony aminao eniko satria zanakao efa lehibe samy efa mahazaka tena avy daholoko iny indray ary dia mba ahoana ho ny fijerin'olo eto tanàna amin'izany ka tsy izay avao tena hotolon'olona motra hoe atomola reny sanatria inona ny rarahinao zay vavan'olona any ny olona ne tsara ataonao eo mivavany ratsy ataonao tsy hita izay ataony rovinany tsy sokatra moa mivavany reny fa izay asoa ny fiainanao jerena vava mandeha fotsiny angeny anyreny fa izay anga hanampy anao ny amin'ny fiainanao akory raha sanatria misy manahirana anao ka ianao ihany no sahirana irery eo to misy marina ihany tokoa ange izay voalazany bary zany tokoa reny nahazo aho tamin'ilay aretiko teo raha tsy nisy azy mihitsy angamba nanampy ahy dia toy izay aho efa maty ekeko aloha fa mahanana izy mianadahy saingy ny afilavitra hono tsy azo mindrony izy ireo any an-dafy any ve ho afaka monjy aty tany lavitra ty to tafiditra ihany ty madamy ty raha izao no izy ka efa ho resy lahatra ihany izy raha izato fijerika azo zato zao aleo ararotona ampidirina ihany aloha
zandy mba fantatry indrimo vaovao ny antony momba ilay zaza teo indray ngany polisy zany tokory zandy dia ahoana ke hitandrareo ny zanakindrimo indray dia aiza hoana kiny misy azy toerana tsy dia lavitra loatra na Antananarivo no natana azy akia zany ve ary olona mpivady zany no mitaiza azy aoko fa ahoana inona no antony hitezan'ireo olona ireo ny zanako anga tsy niteraka angaza ny mpivady zany tsy fantatra aloha fa mbola tsy mazava aloha hatreto sady le zaza koa nge mbola tsy nalainy zareo akory fa nahoana ny tsy netiny zaza efa hitan'izao ve ki dia ahoana ny mbola avelany andray ka mila mifatongavatsika any vao alaina io zaza io andray ilaina daholo kosa nge miprofo rehetra sy ny taratasy vao afaka manao an'izany izy fa tsy alalaim-pona amin'izao akory zany ka ao amindry daholo kosa velo ny taratasy momba n'io zaza io tsy misaraka amiko mihitsy akireny ny zavatra toy izao indrindra mantsy ny tena hitondrako azy foana dia inona moa zany no ataontsika ka inona tsony moa zaniko fa rehefa any amindry fotsiny ny taratasy dia miaraka amin'ny zareo sika ary alaina ny zaza dia vita fa tia koky vaovao manaraka inona koky zavatra mahatsikaiky mifanambady angeky le madamanareo taloha sy le gardien mpiambina ny tanànanareo tao fahiny maninona tsara hoe zanako zany hoa fanambady ry zareo ary raha tsy diso ary toa ato mihitsy angamba mary azy fa dia moninona ry tena azo ao madamy bakoly ry felana mba olona manana ny maizy azy ihany ange izy iny nefa dia olona ohatran'ireny ve ny ekena ho vady sady izay indray zaza kely dia mbola mitovy taona amin'ny zanany akory nge ary le izy ka zany fitiavana zany angaky mifidy taona rehefa mifanaraka fotsiny ro tota dia raikitra io na izany aiza ki tena tsy mety mihitsy ataony fa tena tia azy tokoa ve iny tovolahy iny tsy fantany fa ny arenany izao no antony hidirany aminy aza manao an'izany dry fa misy any areny tena mifankatia fo mihitsy mino an'izany ary felana misy antony eo matoa bary ny hiditra amin'ny madamy bakoly izy mihitsy no tsy tonga saina ka io koa ngeky tsy azo ifanomezantsiny ny fiainany teva mihasarotra raha teo ka izay hinanana zao sisa nataoko angalatra azy ataony olona ka mainka afaka tapolatsaka ve apetraka foana amin'izao mampalahelo andraiky ilay madamako tena tafidy doza fa asoavana ki izany fa tsy loza izy nahazo vady indray ve ozy izy indry vao lozy asa aloha samy manana ny fijeriny moa ny olona fa raha ny amiko manokana mihitsy dia izay aloha ny fahitako azy lahatra re zany ry sandy izay ny voatondro azy dia izay tokoa ngakiko zany tokoa ny hoe ny te-anana tsy maleo ny ambinina mila vintana tokoa ny areny fa zany aloha avela hoany fa ny tena mampieritreritra mafy nge so kery felana dia tia zanako tamin'ny fomba ahoana ary natonga azy tany fa naninona loatra dia arak'ireny efa ny rahana hita reniko dia matoto tokoa ve zany no tao amin'ny trano io tamin'ireny ry felana tsy misy an'izany velively akiry zany raha mifahafantarako azy ny zavatra hafa mihitsy tao zavatra hafa inona ary ohatra ka mbola ho fantatra tsy ho elo eo ihany ekia efa andalam-panaovana fanadidina angentsika izao ka tsy maintsy ho hita eo ihany no marina ny amin'iny raharaha iniko fa za kosa aloha dia samy manizingizina fa tsy misy an'izany matoto zany velively tao eny araka fa dia andao amin'izay tsika andefa efa tena te ahita ny zanako mafy dia mafy mihitsy azy zany fa oay misy inona ke avindry eto jereo inony jereo nge rery ndray hitandry riry avy manatona antsika riry tsy hitandry ve reto olona mifampitatany reto ary toy dokotera sy madamy bakoly eky fa ahoana izao fa angatsy hoe hibary ray kory ny vadiny ity madamy ty asa aloha fa dia izao rahantsika mahita zaoko tena misy tsy mazava mihitsy zao raha zao ka inona raha no antony sa ve ampirafetsiny madamy bakoly izy ro lahy dia lasa mpifankatety koa mantsika ry bavy tao nofinofy izy zany iny indray mampanonofy anao amin'izany ry bakoly sa ataonao fa tsy tianao aka
Matoky anao ary bary a. Nandray ary. Fa atao lasalasa fotsiny no andro sainaka eto ampandiniana zao fiainantsika izao e. Zany tokoa ve atao hoe anjara. Zany de zany tokoa bakoly a. Ny anjara nge ka tsy azo laviny de izay tokoa angamba fa atao mahatongatonga sainako. Tsy hitako bakoly izay ahatongatonga sainanao amin'izany a. Ka motsy fitiavana safononka akory no natolotra anao hatramin'izay. Sainao koa angamba no efa tsy tia ahatsono indraiky. Bary a, efa hatramin'ovina indray ianao no manana zany toe-tsay izany a. Nahoana moa ntseritreritra an'izany ry bakoly a. Zao le mariazy saika atao teo de nilavinao indray fa hoe aleo ahembotra indray ka mbola tsy nihera tamin'ireo zanako angiary bary ka izany nahatonga hanembotra kely an'iny mariazy iny fa tsy midika velively akory zany fa hoe tsy tianao akory. Eny saingy manahy ihany ary bakoly fa sao de hiova hevitra eo anao manko. Tsy zazakely akory ry bary ka hoe anio manahy de rapitsy ho anda fa zay efa nekeny foko sy ny saiko de ekeko mandrakizay. Marina ve zany ry bakoly? Toko a no meka anao ry bary a tianao a ary mbola itianao mandrakizay aza fa ny mariazy any ange no ahembotra kely. Eny ary bakoly a. Fantatro nge ny fitiavanao ahy saingy zao a raha tsy manaiky kosa ireo zanakao sanatria de tiahoana ka. Tompony safidiko tanteraka re ary bary a tsy didiny ny hafa saingy fomba kosa nge ny mihera sy milaza amin'zareo amin'izay zavatra tiako atao e. Zay aloha e. Fa raha izy roa indray no sakana ny fiainako de tsy mba ekeko kosa zany ka. Zany misiko. Za nge ka mbola tsy velomin'izy ireo fa mbola za indray saingy ny mamonjy azy. Ka maninona mora tapahanao amin'izay ny fanampianandry zareo e. Tokony hajanona amin'izay fa efa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe zany ko mbola oy ihany. Tokony ny fiainanao amin'izay nijerenao fa tsy hosahirana mandrakariva anampy azy any ianao ka. Mbola saratra nge zany ry bary sady mety tsy ho azo tanterahana mihitsy azy angamba. Fa nahoana indraika nga ianao tsy masy mandidy amin'ny fanananao sa? Eny saingy tsy afa manoatra koa raha ny mariny. Satria nahoana ry bakoly a? Satria efa misoratra amin'izy ireo avokoa ange ireo fananana rehetrarehetra ireo. Hoay tena atorany bary marina fa nanina tampoka teo ary izy ty sana rary kanefa atao tsy reko nitaraina zany akory izy androany tontoloko fa naninona ary. Aloha atsona ny dokotera fa tsy fantatra izay mahazo azy sao de ampitozy eto ty. Allo tongava ty atrana aingana ianao fa misy marary ato e. Aingana fa hoentiny dokotera aiza ho ntsika ary felana. Asa rery sandy fa misy marary hono etika zay nitondrany antsika zaoko. Ka aiza ho aiza hono izany to eto ihany satria eto fotoana nomeny ako de miandra azy eto zany tsika. Tsy andry azy tsontsika fa izy ary efa mikopaka tsikiriko. Andokio eny a. Fa to aty amindro madame bakoly ry felana. Zaza mba gagako. De any amin'ny piasany ve ny anjerany? Tena mahagaga zao ka. Or madama tsy maintsy miditra hopitaly hono zany ny vadinaoko. De ahoana ny hevitrao? Tsy zany mantsy fa tapaka lalandrao hono izy. Lantro tapaka lalandrao e. Tsy maintsy mila famonjena aingana izy ty ka ahoany. Raha azo atao ihany re tompoko de aleo izy mba hoeto ihany no tsaboana. Tsy ho vitako mihitsy mantsy nivezivezy makany amin'ny hopitaly. Anga de tsy manakavana mihitsy nareo eto e. Tsy misy re madama sady hitanao koa ange fa manahirana ihany zany hoe etehitra manolona zany na de avanao zao azy ny fiainana ange raha malala ihany e. Zay aloha e.
Ka dia izay izany no fanapahan-kevitra. Aleo re izay ataovy an'izay re raha mety sahirana mariny. Nahoana moa tsy ho ety madama? Fa sara eny angamba no somary ho lafolafo amin'izay ko. Tsy mampaninina azy raha izay sarany ihany fa rehefa tsy dia hanahirana fotsiny dia ampy azy zay. Kanefa tsy maintsy entina eny amin'ny hopitaly ihany izy indray mandeha na indroa isam-bolana. Amin'izay araha-maso satria tsy azo bataina ty daholo akory fitaovana rehetra. Eny tsy mampaninina re akory izany mba efa manala kely ny fahasairanako alohako. Eny ary fa ilozanay izany ianao aloha fa amin'ny andro hitondrana azy eto indray tsika mifanaraka. Entoko. Tsy maintsy misy infirmiera hijanona foana mantsy aty amin'izay anara-maso azy. Dia io tsy maintsy karamaina manokana ko. Tsy mampaninina aho azy fa aleoko daholo hoe aleoko very vola amin'izay toy izay very andro sy very asa eo ko. Eny ariko. Sady afaka miasa tsara anao amin'izay. Entoko. Sady efa tonga eo am-bavahady io ny ambulance ka lasa izany izay madama. Eny ary rehefa dia misaotra anareo rehetra Andriamanitra ny hanampy anareo Hay ve ka mba mahalala miantso ny anaran'Andriamanitra ihany ny olona ohatran'ny tony rehefa tonga eo amin'izay mahamaika azy. Tony ry madama tony nefa tena tsy mba nakasitraka ny olona nanao an'izany taloha. Izany tokoa no manao an'Andriamanitra ho tsy misy ka mitsambiky mikipoko. Olana kiza ny tsabotsika n'ity olona ty teto. Kanefa mbola tsy hita ihany izay mba fandroso ny fahasalamany. Toa vao maika azy izy ty rendrika ao anatin'ny aretina lalina. Vao maika tao manjary miteniteny foana azy izyko. Tena mba mahagaga tokoa ngeky izy otrangana aretina izao Efa mba maro ihany ny olona tapaka lalandra ohatran'izao no hitako fa ohatran'ny tsy mba manao an'izao ka. Ty toa mirediredy sy toa miteniteny foana izany indraindraiko. Fa inona tokoa zavatra mampimenimena azy tao nandritry ny aliny? Dia tsy fantatro mihitsy aky fa toa manontona anaran'olona tsy fantatro izany izy. Izany rainy be lahy sy raha mazava izany dia tena tsy afaka ao am-bavany mihitsy. Fa iza daholo aky izany Aiza moa kina voatarako an'izanyko. Ary nahoana aky raha andeha antaniana ny vadiny So mba mety ho fatany ihany izany olona izany. Dia atao ina nefa izany raha fatany? Iza aky moa mahafantatra fa so mba lalany iray mety ahitana izay hitsaboana azy ihany ny ahafantarana an'izany Sandriko. Raha izay moa fantatry ndry fa mety hahatsara zavatra ve? Andao ary aloha atao izany dia anontanetsika azy raha mety ho fantan'ireo olona ireo Eny izany aloha eo ihany fa ny zavatra iray mahagaga koa dia izao Inona daholo aky itony zavatra to voadididy amin'ny tenan'ity marary ty itony Za koa ngeky efa nahitan'ireo Indray andro izay izy sendra nanao Kristy dia natsipiny sy ny rovitro vitiny daholo ny akanjony. Dia tamin'izay nahitako an'ireo zavatra ohatran'ny hoe takopely manerana ny vatany izany ilay izy. Ka nanao ahoana aky izy nanao Kristy izany? Nga tsy loza ho izy indrisy tranga teto izany. Rovitiny tsy ananany ny antra ny fitafiany sy ny lamba rehetra izay mipetrapetraka aminy. Dia mitsangana izy dia mamoaka feo matsiravina be izany. Ohatran'ny hoe mitrena hafahafa izany Dia rehefa afaka kelikely indray dia ohatran'ny manontonona andreo le anarana le nolazaiko andrito ireo. Mitsangana hoe ozy izy ndry? No mitsangana izy mila isambotra mihitsy azy. Amin'izay ozy izy indray no masony mivandravandra be ohatran'ny indray ny voaka ireny daholo. Dia mahagaga tokoa ky ty aretina ty raha izaniko. Aiza ky nisy olona tapaka lalandrahanao toy izany Dia tsy fantatro mihitsy kiva dia izany zavatra hitako teto tamin'izay fotoana izay Oka aloha izay ny resaka rasanto fa i madama angamba izany miditra any ambany any izaniko. Rehefa avy eo indray toy izany Nahoana kiry samby ny fahitandrian'iny fisehoana aretina toy iny So ihany aloha fa teo madama Tena zavatra mahagaga mihitsy ireny ry felana. Ohatran'indriny angely lazaiko andry Mba tsy matahotra aza andry tamin'izaniko. Izany angamba moa ki hitantsony Efa asy izy tika dia atao
Ny orona mihitsy angeka ny ododohako tamin'izany. Raha ny fahitako azy ake tena demony mihitsy angamba ake no mipetraka amin'ny olona io fa raha tsy izany tsy hanao toreny mihitsiny. Aiza ve kika mitady hamono olona mihitsy kanefa olona tapaka lalan-drako. Dia honao tokoa ahy. Raha ny fahitandry azy verifelana mety ino an'izany ve madama? Ka voalazako an'izany ange izy aloha dia hitako ny ova mihitsy ny endriny. Izany ve? Sorena mafy mihitsy izy saingy tsy hitan'izay ataoko. Hay, venao hoe akifa toatrany manao indray izy izany. Zay ve zany? Ka tsy izay sika roa vao tena ho sahirana eto. Ka andao aloha vonjeny akifa tena manomboka indray izy izany. Ndao ainge mare. Kanefa oka sa mitandrana ihany fa sao dia ho fatiny eo avy ety am-baravarakely fotsiny tsika aloha nijery azy fa tsy tonga dia miditra. Zay mihitsy ka. Io tokoa ny indri. Izaky. Efa tafatsangana avy eo ambony fandriny io. Dia atao ahoana? Andraso akifa hitako ny hevitra. Ka inona no atao indriny? Andraso eo vetivety afaka zavatra. Vetivety fotsiny akia. Sao dia vao mainka anasaro-javatra izany atao indry izany ry Tsy felana. maintsy ataoko izany fa nahoana ny ratso no avelan-jaka toy izao eto foana. Aleo fa atobako amin'ity zavatra ity. Ohatra efa nanenaka izy izany. Matoko reto ambony. Matoko. Mba mitsapatsapa. Tsy mahafantatra anganareo fa zao mpanjaka tany. Ndre makily samy vatravatra be amaly antsika izy izany. Io nge ho aly efa lazaiko indry. Ka inona zao no atao e? Mela fotsiny ndry eny mba tsy ho voarainy fa aleo ho tobako ihany. Efa zavatra natomboko ty ka tsy azo ajanona intsony. Inona ety? Ino koa fandroany ary ino fanterany? Hoay, taony anjera ki. Dia atao ahoana io? Aleo aloha jerena izay mbola ataony fa aza manato ndry e. Tsy fantatra zao na fandrika aza hono misambotra tsikako. Tsy mihetsika tsony. Ka matory fe izany sa maninona fa toatra ny herotra be azy indrindra kosa. Avelao aloha kio eo votony rano voasana tsara izay. Fa ahoana zao? Hoay, madama. I madama tokoa fa Tsy misy fahafahazandrika ratsy reto Ay, zao nanaovany tenisany vadiko rehefa tsy eto hitako moa izy tsy mety salama mihitsy. Ay, zao zavatra ataonareo. Tsy izany nge madama fa Tsy mila fanazavana avy aminareo tsony aho ampy azy hitany masoko zao. Ary zao dia zao ihany dia hiantso any dokotera namarina zao zavatra ataonareo zao oka re madama, mifona re izay e. Tsy mila miheno izay fofonanareo akory ay hito zao fa tena mpamono olona mihitsy nareo. Aiza ve ka olona marary io dia tobahanareo ranona mangatsiaka. Amin'izay indray eto ao sama eto nampandrinareo. Tsy mba manaiky an'izao kosa hitanareo izany. Allo, dokotera fidy ve io? Tonga avy aty an-trano eka ianao fa mizava-doza zato zao kehitriny zao eny tompoko miandry anao Ela mihitsy indray nareo izany vao mba tonga namangy aty Atao ahoana fa mbola eo bedina mafy izay zao ry tiana. Izay zange saika nidiran-doza indray Fa nisinina indray ry sandy efa tsy tia andre zava-dratsy amin'izao fiainana izao tsony aho marina aloha ianao saingy zava-dratsy nitondra soa ihany izy ity raha ny fandinihana azy. Ohatray, fa zava-dratsy nitondra soa ahoana ty lazainao ka. Voaporofo ankehitriny fa tena nisy devola mihitsy tao amin'ny tranony asako ry tiana. Ary tsy izy izany fa ibary. Ibary? Fa nga izy mbola miaso ihany ary ahoana nahitana izany porofo izany? Tantara lava ny amin'izany ry tiana fa zao fotsiny no izy. Tsy ho ela tsony angamba ianao dia hivoaka an'ity fonjy ity. Eny ary ka mba tantaro sombony ihany ary izay izy. Ay ve mba te hafantatra ihany ianao
ka mahaliana tsinona ny ilay zavatra nolazainareo e. Zao ary ka ianao tsara e. Saingy milohan'izany aloha dia izao hita ny zanantsika rehefa andeha ho any izao izay sy felana akazy. Zany very Sandy. Ka izao n'izy. Misy olona nitaiza azy ihany. Lantitra sy vavy antitra izany. Fa ahoana koa no nahatonga azy tany ry roa? Tsy dia mbola fantatra loatra amin'izao e. Fa ny zava-dehibe fotsiny dia nahafantarana fa hoe any izy mbola velonaina soamantsara. Isaorako ny avo izany. Mbola velona ihany la ny zanako. Raha tsy voatana taty mantsy dia sao dia nandeha tany. Saingy mafy tokoa izany hoe voafony izany. Okare izay ry tiana fa mahatorotoro fo izy izany a. Izay koa nge tsy hijanona fotsiny amin'izao fa tsy maintsy hijery azy ihany. Dia mba hampatao aminy ihany fa tsy mitsahatra ny manembona azy foana hoe ilay rainao kadralavy. Aza manao toy izany ianao ry tiana fatraka ao foana ny loha. Tsy misy alina teza mandrakizay nge fa tsy maintsy mbola izy foana ny maraina vaovao e. Izay no ilay maraim-pifaliana andrasantsika. Fantatra ho ankehitriny fa ibary angela dia volona ampiororo anareo sy ilay madama tao e. Eno ary izy roa fa zao. Fa ahoana aloha nahafantarana an'izany e. Narary tampoka tao izy. Aretina hafahafa izay no nahavoa azy tao hoe nisy resaka amin'ny fanaovan'izy sy madama nga hono dia teo izy nitorana ary dia nitranga tamin'izay no nafenina rehetra. Fa ahoana tokoa ny tsy ambaratiriny e. Hitanao moa ilay indray mandeha ilay zana sainao namoa varavarana iny. Tamin'izaho ilay mitady hevitra tao amin'io trano dia isika ilay nahita olona nianika ny tongo davarangana iny ve? Indrindra ry tiana. Tsy izy akory iny fa ibary. Ibary? Izy dia izy tokoa ry tiana. Aika mpamosavy malemoka ny tao an-trano ihany no naripany. Fa inona koa raha nantony nanaovany an'ireny raha izy no nanao azy? Voalohany aloha ny tana ody mahery izy. Ny faharoa indray tsy mahatony lolo sandy fa nataony tsy hatambava raha sendra mahita azy tampoka ka natao izay hevitra rehetra nomezana soketa azy ka androany madama azy. Dia mbola izy koa izany na tonga nahigadra toy izao raha izany. Mazava ho azy. Ary ny amin'ny zanakaika. Iza marina ny nangalatra azy sa mbola izy ihany koa? Hatreo aloha dia mbola tsy mazava araky ny voalaza. Fa mbola ho any izay izy sandy ka eo no ahafantarana ny marina rehetra. Engane ka mba hitranga daholo ny marina rehetra ry izy roa. Mafy angezo mibahampiloka tsy nataony ny teny izao e. Izay re no irarentsika e. Mafy tokoa aloha izao kanefa tsy maintsy hivaly ihany ny fikirizana hanapotra ny marina e. Izay ary aloha no izy ry tiana fa andeha angamba aloha izay ka. Reo aloha misy vatsy kely tokony ho ampinao mandritra ny fotoana maromaro. Dia aza manome tsiny anay ianao raha toa ka tsy afaka mamanga matetika izay fa izany efa lazainay anao izany ny antony a. Eny e. Tsy maninona akory izany e. Ataovy aloha izay mahasoa fa mbola hiara hiriry ihany ingesika ny herinany e. Eto izany ilay toerana voalazan'ireo polisy fa itoeran'ilay zaza ry Sandy a. Eto. Andao aloha mody lalovana fotsiny dia hita eo izay ao. Oay, tena zanako ry felana. Ny zanako e. Oka aloha aza tonga dia mitsofoka fa sao dia ataony olona eo mpangalajaza eto sika ka izay vao ho raharaha. Ireo olona ireo no tena mpangalajaza ry felana. Tsy mba manahika an'izao kosa ka. Mahitako ireo lahy antitra sy vavy antitra eo ani. Aza entina amin'ny fo mafana izy ity ry Sandy a. Aleo andeha tsara pilaminana ihany. Ratsy ange ty forano mafana ity. Ka dia mbola velanjaka ohatran'izao ihany ve ny ratsy? Jereo nge raha tsy terenitra reo isotro ny zavatra iny anaty tandrokom-by ny zanako e. Indri fa inona tokoa ary iny? Tsy meka fa tsy maintsy alaiko ny zanako e. Tsy avelako isotro an'iny ny zanako. Andeha haka ny zanako afa tsy akiko izao e. Lasa ihany izy marina fa tsy tana mihitsy. Oay, teny mijery eo ambaravanan'ilay olona izy marina. Fa nanino izy teo e. Ary toa tsy miarina tsony. Tena sanatria naninona ve? Ziny ny any nataoko fa indray ny toko trano fa
mitady an'ely azy angambany. Sady tao antsy bengy ny tanan'le vehivavy iny. Le ranga andreka le ranga koa tao ny tanan'lefiny. Zay tena tsy tejeriny zao amaraka. Inona reny ataoko hiarovana ny samy fa tena biby reto olona reto ka. Tsy keko kosa zao ka. Na amizako ny haiko kosa aza dia tsy maintsy voavonjiko sandy. Tsy avelako ho fatin'ireo olon-dozy ireo. Aloso fa izay lalany ihany lalany. Voavonjy foana ny anaran'io an'io e. So ihany dikako fa raha izany angamba oran'izay farazana. Fa ahoana aloha no nahazo teo iny? Fotradrindra ny lalana. Hitako dia hitako tokoa tsy ny lalana fa tsy fandatroana ny nahazo ahy. Ohatran'ny tsaroko fanina izany dia izay ihany ny tadidiko. Faitra mafy loatra koa indreo nahita ny zanak'indray dia niakatra tampoka angamba ny tosi-drako. Izay ny fahazahoako azy teo aloha. Asa aloha sia. Raha olona ninonino foana angamba dia hevitra mihitsy hoe manao fanafody ireo olona ireo dia izay no nahavoa. Malaza ho mpanao an'izany mantsy ry zareo. Zao ihany ry sandy. Tsy nisy tohan'Andriamanitra. Zava-poana daholo ireny Andriamanitra sandoko ireny fa izy ihany ny tena maheta. Ka raha entina ampinoana ny zavadrehetra dia ho mpandresy foana izay miankina aminy. Porofon'izany ireny zavatra rehetra vao niarahana hita reniko. Faly aloha satria sady hitako ny zanako no voasampa ihany koa ny olon-dratsy sy ny lehibe tokoa tsy manan-kely reny rehefa mifanena amin'ny olona tena menoko. Izany tokoa tia. Andao amin'izay sika andeha hody vehivavy io zanakao. Vai, misy olona mitsaitsaika ny anaty ravin-kazo amin'izany. Koa tia. Tena mpamindra ny olona mihitsy izany ka. Ary mangina aloha fa manakaiky izy izany. Oay, fa misy naky. Tsy madamy bakolo ve tsy tia. An'izay dia izy mampatahotra marina. Fa nanino izy nisarakirako volobe sy lovi-dava toy izao. Tena naninona tokoa ariky. Dia milasa adala ve sa nanino? Tena lasa adala tokoa ty fa ahoana. Mety tsy adalaka io fa mety mbola vokatr'ireny ilay demona ireny ihany akanto izao ka. Ary manina moa raha andao atonony sara sady indray. Andao aroko. Ampafelony efa nataony izy tsy ho resy. Andao e. Kanefa nitandrema ihany aloha fa sarotra iny eny mety amin'itony fanaratsokeny io. Ary entina atao inona tiako ty zanak'indray? Ny zanako indray kosa aloha dia tsy apetrapetrako antsony. Ny ohatran'izao ihany ingeny nahavery azy tamin'ilay iray andro ry Fa aleoko azy miaraka maty amiko ohatran'ny toy izay hoe very fanindroany eo indray. Ino ary nieritsaina fa hiatrika ady indray tetsika. Manisa telo avy miara-mipotro sika. Isa, roa, telo. Fa ahoana izao madamo Bakoly? Tratranay izao ianao. Ny mpamosavy mandeha atoandro. Ay moa anao ka manompo an'itony zavatra tony ihany koa. Fa ahoana koa no nahatongavanareo aty e? Tsy hainao ny tokony anontany anay izao fa izay ny tokony hametra-panontaniana. Mifona re ary reto nety ny vitan-dratsy re. Tsy ny fofonana no atao tonga aloha madamo Bakoly. Azavao aminay aloha izao nahatonga anao toy izao. Zava-doza ry reto. Loza nge fa voatariky ny zavatra nataony bary ka dia nanaraka azy taty koa e. Saingy dia izao sisa ny hafanako. Tsy marina izany madamo Bakoly. Tsy hitaponao no nanao an'izao fa tsy marina izany hoe voatarika izany. Hitanay ihany ake fankatiavanareo sy bary. Ka fanafody angamba no nahatonga anaka azy ry reto. Za ve dia adalany dia kasako izao no ataoko vady. Tsy marina izany aho fa mandainga ianao. Tsy misy fanafody afaka ny andao-danitra izany. Fa matoa izy manjaka dia manaiky anjakany koa izany ianao. Nahoana ny fantatrao fa voan'izany ianao kanefa mbola tsy niala ihany fa vao mainka aza nanoron-dasy. Diso tokoa ary reto maika an'izany ankehitriny. Fa nahoana moa ny lazanao fa diso ianao e.
mipory fo kely aminay aloha. Isa satria namadika olo-marina nanafina ny rariny koa e tsy fonakory reto avy amiko daholo ny fototreny zavatra rehetrarehetra reny. Fa dia inona loatra izay madama no ratsy nataoko taminay dia nanaovanao anay toy izao e. Nety ny asa rotam-piariko aho efa ela mantsy no tsy tato anaty ny fitiavana ny vady saingy mbola tinentina mboraka izany tamiko izy e. Nataotra angamba izy noho ny maha hoe mpampiasany ahy noho izany dia vela teo ny eritreritro fa ny fahitany ny sandy ngapa ho any tsy lazany izany tamiko ka dia ataoko izay hevitra hanaratsiana ny sandy teo amin'ny masiny mba hoe tsy hampiraika azy any amin'ny sandy izany e. Dia mbola nanao ody raty koa izany ianao avy eo. Namonjy mpanao ody fity mba hitiavany bary aika nanjary zava-doza noho ny tranga fa sy toy ny zavatry ny foana andeha hivoaka isakalo izao. Dia izany natonga anao ikikika ohatran'ireny foana amin'ny olona. Izany tokoa kia saingy matahotra ny fantatry ny ry tamin'izany ka naleoko mody hoe nahita tany amin'ny ry. Dia mba rariny kosa ve izany hoy ianao e. Izao dia nanapotika fiainam-pianakaviana iray mihitsy ianao. Ka ny fahafatako izany indrindra kely no hitanay hoe famelana aminareo e mba avelaonareo ve tsy mieliko Tsy mba fomba naiza ny hitana heliko izany re madama. Misaotra reto. Saingy izao kosa misy zavatra iray ity ho takinay aminao. Ina nefa izany fa vonona no hanatanteraka azy raha mbola azoko atao ihany. Tena azonao atao tokoa izy ity. Zavatra tsotra. Ka lazao ary fa vonona iaina Izao ary mangataka anao izay mba hanajanona fanomponao an'io Andriamanitra sambika io. Dia ny fanaovana fanompo-tsapo izany. Foka kosa mba hitodika amin'ilay ken'Andriamanitra nahatongotra matanana anao. Izany hoe ny vavaka izany ny tianareo ataoko. Izany indrindra madama Bakoly ka ahoana vonona ianao? Ampametraizy tena tokoa ny lazako aminareo fa vonona Ary mivadinao moa vitanao koa ve ny mitsarika azy? Samy manao daholo ihany mantsy nareo. Vonona ary kanefa tsy hanainareo baraka Tsisy ianao an'izany akory eo madama raha toa ka matana ny teny nomenao ianao Fa raha ataonao felana fotsiny kosa aloha miala tsy izay fa tsy maintsy ataonay rem-bahoaka izao zavatra nataonareo izao. Toko no meko anareo fa tsy hivadika amin'izany teniko izany fa mba ahoana kosa aloha ny ambivadiko izay ny amponja amin'izao fotoana izao Iezaka mihitsy hanapiny foana teny tribonaly fa tsy mieliko velively iny lehilahy iny Ka zao dia zao ihany tsika dia tokony ho any tribonaly. Na izany aza rehetra dia mba avelao kosa aloha anao kanjo madio vao mandeha any fa izao kosa ve no entiko any Ka sitraponao ihany angeny nanao an'izao Fa aleo kosa kisa mba hisolo akanjo Zao ary andaontsika hiaraka sady mbola misy zavatra betsaka raha teo tianay ho fantatra. Atony tranko efa fantatra reo ihany nge izany Tena miorona mihitsy izany no doako ny felana. Matahotra. Andao fa aza manao toy io Erezy foana ny saina fa raha miketraka koa ngendry dia anjaka ny fanahy ratsy. Andao dia maheriza. Mandrosoa tekia inona ary mampisarasara anareo ao an-dala tsara ao Andao ry sandy Ary to feno karazana tapa-kazo ato izany. Mangina aloha ndry fa aza menomenina eo mbola alamina daholo ny amin'ireo. Mipetrapetrara aloha nareo Na seza tiana latabatra ny eran'ny trano dia feno kikikazo avokoa. Tena tsy mba naposiko madama Bakoly ny mahira-tsaina sy olony fanosoana ohatran'io no hanao zavatra ohatran'izao. Fa hono ary madama? Inona daholo toy zavatra miparitaka eran'ny trano sy ny fanaka reny? Toa vovokazo avokoa sa inona tony? Tsy hita reny nge nolazain'ilay ramatoa be sy ilay rangahy nandehanako tary hoe fandroahana fanahy ratsy hono ka dia nataoko Fandroahana fanahy ratsy ry madama? Izany Mahagaga izany. Fa nahoana ary izany finoanareo izany? Fanahy ratsy ve ry madama dia androaka fanahy ratsy mitovy aminy koa? Izany hoe ady an-trano izany izy ireo? Dia tsy fantatra aloha mba hatoron'olona dia natao Izay nge mahavoa anareo Angamo izay lazain'ny olona dia tsy maintsy marina avokoa.
Ny fanarahanao tenin'olona toy izany any zao na voanao toy izao. Ka rery izy roa efa voa zao ka hitandriny. Ary toa misy tapatapany ny efitra an'izany. Inona izany? Zany foana reto ny mahazo ahy eto. Efa matahotra mihitsy fa sao vonoa zany eto amin'ny farany ka. Ka ianao nge mbola mitahiry ireo karazan-kazo ireo atao aminao aty any ka nahoana izy ny tsy hanjaka aminao e? Efa mba niezaka ihany ange ary reto nanary andreo saingy noho ny hariva ny andro dia miverina eo amin'ny toerana eo ihany izy. Ka efa nitomponao foana izy hatramin'izay dia tsy te hiala aminao intsony ka. Izy dia anaika an'izany. Ve? Toy ny olombelona ihany nge io e. Raha ohatra ka andevo zao najainao toy ny mpanjaka ka tsy ho faly. Avy eo nefa tadiavinao verina mandevo azy ihany. Dia toy izany koa io zavatra io. Ka atao ahoana ary no analana andreo ato e. Efa mampijaly ahy mihitsy ange ireo reto e. Aizaka isan-kalina zao dia tomo foana andeha hanaraka azy hitsangatsangana hono. Raha misy kely zany angery madama dia efa saika mivoakalina mihitsy ianao e. Zany mihitsy e. Toa mahatsiaro sambatra ery ary rehefa hoe asa vitako io voloko io ary alako ny akanjoko amin'ny alina dia te andehandeha haka-tsodrivotra ny tokotany any avy eo. Zany mihitsy ny fiatomboan'ny fivoahana alina io madama. Zany ve? Raha nanaraka an'izay zao ianao dia tena lasany mihitsiny. Fa zany aloha eo ihany reto fa atao ahoana aloha zany tabataba be zany andao fa ho resentsika zany. Andao hiaraka ny daholo sika telo dia miara manao izay elany ato trano ato. Za kosa aloha dia tsy mba hoany matahotra ka. Tsy misy an'izay tokony atahorana zany madama Bakoly toy ny mpiatafika iroso any anady sika zao ka vonina niatika izay mety iseho any. Eny fa na mety anaraka hatramin'ny aina aza dia ny hazo fandresena ihany tsy maintsy masaka ao andohany. Ka hoana vonina ianao. Zany feo tena mitabataba be zany ry reto Ataony hevitra ato aky izany Zany ve? Andao hoe ho jerenao Ndry, ka tsy le hevitra misy amin'ny bary ve ato e? Tena zany tokoa e. Mety indray ngamba ny aretiny ao zao ko. Dia ahoana zany ry felana? Andao fa tsy maintsy ho resentsika androany zany fanahy ratsy mampijaly azy zao e. Ao vai ny trano ry madama? Ka tsy azo atao mihitsy ange ny manokatra ny eo amin'izao fotoana fietsehany zao e. Efa mivadika mono izy amin'izao fotoana zao. Efa any amin'ny daholo kosa ve nefa aloha ny fitaovana rehetra ry sandy ka rehetra raha azo atao mba efa mijanona zao krizy zao mahazo izay tsika vao mahazo mihitsy zao hoe ho fatiny angesika e. Ka sao dia tokony andra izany fotoana hijanona izany tokoa aloha ry felana vao tokony hiditra any tsy misy an'izany ry reto zao mihitsy ny fotoana rararotanako voay ho any trano dia andao sika androso fa miandry antsika ny ady andrasa fa avoaky ny trano e. Zay Wai, to mampatahotra be ry reto Jereo ity maso fa mivandravandra fotsiny aza miemotra fa andao mandroso ihany dia meo aty ireo zavatra nasaiko netindry ireny ary arezy madama Bakoly teo ity ay atorinanareo aty any ange Waizinareo mo tsy fantatrareo fa zany mahery indrindra mahery ataonareo iny reny zavatra entinareo reny ataonareo iny Or sandy eto aty ny Lacroix iny dia afafahazo any aminy ranovoasana ainge amindry ento mivoakato iny fa aza entina tamiko ato tadolosa anganareo tsy maintsy ataonay aminao reto ka mandidy anao miala amin'ny olona io adalanganao adala toerako efa tsara ato mitadiavinao anao miteny anao tsotra zany ka rehefa mafy loha ianao dia iny ary tatazo ary to kapoandrian'ny Lacroix eky voany maratra izy ka mbola hotobahako amin'ity ranovoasiny ity ary izy mba hatserovany sana tsarako mity indray manaraka aza mety tamiko mbola iza re zany tsy avelako mihitsy ianao raha tsy miala ao amin'ny olona io iny indray koa tena mitady mihitsy engenanao zany andaso Tandremo fa avy manatona tsika nge izy zany tandremo aza manatona azy ianao ry madama Bakoly azoneo nge ianao fa maninona ary ianao manao toy izao ry bary
tsy tia atsony ve ianao tsy fantany re zany ry madame Bakoly tsy izy mihitsy ange io miteny amintsika io fa le efa naratsy mipetraka aminy aza manatona azy ho ay ianao tsy fantatro ve ary Bary aza manao toy io ianao tandraimo kay azony aza ro entinao toy io ny voloko marary Bary marary voatazony amin'ny volony madame Bakoly marina ary tena tsy mijanona sy ny te-amaina marina raha tsy maty eo raha tsy vita aingana ny ady amin'io andraso falemako amin'ny rano voasana indray zay fatiny eo ange ianao ry felany atao ahoana io andraso fa avaka sy antso fanampiana amin'ilay mahery aloha sika ado ity kay marary vonjeo ary reto andao aloha andositra kely tsika ry sady ary anomboka ny fivavahana dia atao vaingana ke fa maty io ange ao fa ataotsika eo ary manomboka fivavahana dia miaraka dia toy izany daholo ny zavatra netrehanay ry tiana ka nefa raha tamin'izao fahanao izao somary mafimafy ihany kanefa dia tsy maintsy natrehana satria izay no hitanay fa farafanavotana anao tsy ho nisy mantsy izao fifaliantsika izao raha tsy niatrika an'izany izay fisaorana lehibe mitafotafo natolotra anareo ry sandy mahery fonareo ka afaka resoresinareo mora foana iny olana lehibe ny anjady tamintsika iny fa aiza aloha izao ny zanako iny re izy nitrotro ny felan'iny ka nahoana ny tsy nentina taty mba efa tia andray azy ange ahy ely izay ny saran'izay ndry ay tonga tiako iny madame Bakoly eny izy mihitsy ange ny tena nanampy anay faran'izay ka natonga nao tafavoaka ny fonja ohatran'izao ary Bary mba nanao ahoana menatra izy dia tsy te hifanatitra tava amintsika rehetra lasa ny tany lavitra any izy fa anono no anorina fiainam-baovao ka nanao ahoana ny fanambadiana izy sy madame Bakoly raha izany ka mbola naraka azy ihany koa izy fa izao famohananao teto izao ihany no nandrasany teto re ka rinao izany ro fananam-be amin'ny madame Bakoly reo ange ka efa misoratra amin'ireo zanany daholo ry zareo no maso mandidy amin'ireo sady efa nisy didy miafina navelany rainy koa nge amin'ny zareo fa raha misy ny fahafatesany dia ireo zanandreo ny tompony ay dia tsy manana amin'ireo izany madame Bakoly fa miala maina mahazo mipetraka ihany izy ozy izy ny didim-pananana fa mandra-pahafatiny dia mizaralova amin'ireo zanandreo raha toka ka tsy manambady tsony fa raha manambady kosa izany dia afaka tsy mahazo mipetraka ao tsony fa han'ny ankizy madidy io ny fananana rehetra kanefa ny manambady no fidiny dia izay no mahatonga ny zareo tsy maintsy miala ao eny dia anorina fiainam-baovao any amin'izay aleny ihany tokoa ny izany zareo ka izay indrindra ary tsy ry zareo ihany ange fa natsika koa azy izao dia mba anorina fiainam-baovao manomboka izao sady efa tsy navelan'ny dokotera hiala otsony satria nahafa-po azy no izay nataoko rehetra tao dia ho lasa infirmiera izany ianao ary tsy hijanona amin'izay ihany ary fa raha mbola velona koa ny haiko dia ezaka hanao fianarana ihany ka tsy avelako raha tsy tonga dokotera koa engany ery sandy fa andao amin'izay isika aloha eny amin'ny zanako fa efa tia sangy amin'ny mafy mihitsy azy zany ka tanteraka ary zao ny zavatra rehetra ry izy io nakavy ka any sisa lazaiko angamba dia ny firaritsy ho anareo rehetra engany ka samy hotahin'Andriamanitra sika rehetra ka mba ho afaka samy anorina fiainam-baovao any amin'izay tany tiany iterana any avy isorana anao izany tsodrany mahery izany ry madame Bakoly fa mbola misy zavatra ray ho aty manitikitika an'saiko ka tiako hovalianao inona izany indray andro izay ho ianao toa tazako mifampitatana tamin'ny dokotera fidy ka izay ny somary nahagaga ay ve misy fifandraisanao manokana ve eo aminao Suisse eo amin'ny ara-pitiavana ohatra
ay ve zany raha ny aminay sy dokotera fidy indray ny tianareo fantatra dia tsotra ka ny fampitatana tokoa izay saingy ny fifandraisan'ny foa mampiavana anay no nahatonga an'izany mpiavana zany nareo zany tokoa akia zanak'olom-pianadaka izahay saingy tsy mifankalala hatramin'izay fa raha tsy nisy an'ireny zavatra famafao reny a dia tsy mifankalala mihitsy izay ko sady tsara reny ny ratsy satria nanova zavatra maro ka zao ngamba no azo ilasana azy hoe ireny zavatra rehetra nitranka tamintsika ireny no toy ny asidra nisy hidrana ny fiainantsika ka mahatonga antsika amirapiratra toy ny volamena voasedra ny urina ko tsy very maina akory ireny fa sady nampianatra antsika no nanadio ny fiainantsika ko diso hoe raha milaza hoe asidram-piainana ireny ny farana teo ary ilay tantara no soratany Jery Manuela tantara nampitondray ny lohateny hoe asidram-piainana nainonareo ny feony Ida Sioly ary Liv niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto tovy razana mamonjy no nandray feo Anjaro Liva no nanatotosa